Talata 1 Oktobra 2024 manantitra ny arabo ambambirarintso antsika mianakavy izay manaraka ny miara-manonja MBS Radio Mada amin'izao andro vaovao izao isaoran'ilay nary noho ny nanomezany antsika tombonandro noho ny fitantanany ihany koa ka afahantsika miserasera sy miresaka ao anatin'izany fandarana miara-manonja MBS Radio Mada izany hiaraka eto tsika ao anatin'ny ora roa sasany anoany izay efa fantatsika moa fa iresahana loha hevitra izay anotsongaina tao anatin'ny maro izay fakafakaina eto ao anatin'ny izany ihany koa no isin'ireo namana mitondra n'izany famakafakana izany mbola ho avy eo izy ireo fa ny faniriana dia ny hoe ny faharetantsika hatramin'ny farany mba ivoizantsika izay lafin-javatra izay ho resahany eto ho fanampiny izay efa fantatrao ho fantsiana an'izay tsy mety ihany koa ary isaintsainana ny zavamisy izy ity moa araka ny efa ambara ombeny ihany dia ny hoe ny fandarana miara-manonja MBS Radio Mada tahaka an'izao dia fomba anankiray zany entina anazavana ny zavamisy tsy misy zavatra foronina eto tsy misy hoe fanerena eto ka hoe tsy maintsy zao na tsy maintsy zao tsy zay fa ny miara-manonja MBS Radio Mada dia manaja tsara ny lamina manaja tsara ny zoniny tsirairay tsy misy resaka hoe fanerena hoe tsy maintsy zao na tsy maintsy zao tsy anjaranay zay fa ny anjaran'ny fandarana toy itony dia mitondra fanazavana mba ampisokatra ny saitsika ny tena zava-dehibe mantsy dia izao hoe ao anatin'ny fiainam-piarahamonina misy ny lalàna mazava zay fa ny tena tsara dia ny hoe manaraka ny lamina ianao ao anatin'ny fiarahamonina tsy noho ny fahatahorana ny lalàna akory fa noho ny faharesen-dahatrao amin'ny izay hoe tokony atao zany sy ny tsy tokony atao fanapa-kevitra miainga avy any anaty mihitsy taka an'ireny resaka hoe kasibosy ireny nisy fotoana teto hoe asaina misikotra tatatra ery izay tsy manao kasibosy noho ny tahotra dia manao kasibosy ny olona tahotra ny sikotra dalina zay ny teto Antananarivo teto fa tsy mitovy mihitsy zay amin'ny hoe manao kasibosy noho ny fahatsapana fa fiarovatena izany amin'ny manoloana ny virusy coronavirus izany tsy mitovy zany ndray resaka hoe tahotra ny anankiray resaka hoe fahatsapana fa zava-dehibe ny fanatanterahana ny tokony atao zany ary fantatra ihany koa ny tsy tokony atao ka zay le hoe faharesen-dahatra izay no tena zava-dehibe eo amin'ny fandraisana andraikitra ny resaka lavabe tsika teto momba ny fifidianana andraikitra ny tsirairay ny fanaraha-maso miaingany amin'ny fokotany sinsisa raha misy ny tsy mety dia miteny malonana zany toe-javatra izany fa tsy eo amin'ny resam-pifidianana ihany fa eo amin'ny sehatra isan-karazany mihitsy eto amin'ny firenena izany dia zao zany zao ny tena anisany hoe manaitra ny olona dia ty tontolon'ny herinaratra ity tontolon'ny herinaratra satria dia tsy maintsy misy fiantraikany ao amin'ny fiainam-bahoaka na inona tenenina aloha ny amin'ny hoe fametrahana milina fa efatra ho andekaleka ao zany dia vokatr'izay dia mijanona ny famokarana herinaratra ao andekaleka manomboka ny zoma 17 Oktobra ho avy izao zany manomboka amin'ny 10 alina ka hatramin'ny talata 18 Oktobra 2024 amin'ny 5 ora maraina zany hoe manomboka ny zoma alina zany ka hatramin'ny talata maraina dia misy ny fijanonan'ny famokarana herinaratra izany araka ny fanambarany io dia mazava loatra fa isy ny fahatapahan-jiro mifandimby dia zany rehetra zany ihany koa dia misy fiantraikany amin'ny famatsin-drano izany ka zay hoe metehatra amin'ny andekaleka zay zany resaka hoe famokarana jiro rano sinsisa dia tsy maintsy tratran'izay hoe fahatapahana izay
Zany moa zany ny vaovao izay paritaka tao anatin'ny 4 ora dia samy mitsamboamboatra daholo dia ahoana zany sy ny sisa dia moa zany ny fanazavany ny tompona andraikitra raha ny eo amin'ny orinasa jirama dia hoe le fametrahana milina faha-4 izy io dia mba rehefa tafapetraka io dia mba hiatsara ny tolotra omenany mpanjifa sy izay fanazavany ao izany dia hoe mba tsy maintsy atrehana aloha zay hoe fahatapahana izay. Fanazavana daholo zany rehetrarehetra zany. Fanazavana zany. Fa ny zavatra efa nyainana aloha raha vao miresaka hoe famatsiana jiro, vao miresaka hoe famatsiana rano dia tsy voazao ane ny olana momba an'izany. Fa efa naharitra ny olana momba n'ity resaka hoe tontolon'ny jiro sy ny tontolon'ny rano eto Madagasikara ity. Betsaka ny fanoliana. Ny mpitondra tany aloha ny tena zao hoe io tsy miankina amin'ny hoe ianona fa io vokatry ny fampitehan'ny tontolo iainana iresaka zay mihitsy tsika rehefa aveo ity fampitehan'ny tontolo iainana ity. Fa io tsy zavatra tsy mandeha ho azy zany io raha ny eto Madagasikara fa misy tanana sy misy finiavana anapotika eto amin'ity firenena ity. Izay no marina. Ko resahantsika io resaka tontolo iainana io satria io zavatra goavana be io fa tsy dia misy miresaka raha tsy efa misy mirehatra zay vao mikoropaka. Anao komity manokana sy ny sisa aizy médecin après la mort foana ny eto Madagasikara. Ankoatran'izay tamin'ny le resaka jirama teo aloha zany dia izay aloha zany no zava-misy. Fa nahoana fanazavana dia efa betsaka ny fahatiatoka raha resaka hoe am'resaka tontolon'ny famokarana amina orinasa ateraka izany hoe fahatapatapahana izany satria ndeha ary mbola ataontsika hoe ny hatramin'izay zany no resahana raha miresaka hoe orinasa ka mampiasa angovo mampiasa herinaratra zany raha vao tapaka ataontsika fotsiny hoe eo amin'ny 5-10 minitra dia efa misy fahatiantoka aterak'izay. Ny paitoekarena mahay an'izany, ny mpanao kajy tsotsotra fotsiny dia efa mahatakatra an'izany satria rehefa tsy miodina io dia misy fahavoazana avy hatrany any amin'ny vokatra izay avoaka n'ilay orinasa. Tsisy afaka ny andahan'izany mihitsy fa marina zany. Ny any Chine any ka miodina 420 ora amin'ny 420 ora ny machine any amin'ireny orinasa ireny. Isanandro ny olona fotsiny ny ekipa ny miova fa le machine miodina foana satria manentsika isa zareo ary raha vao tsy mandeha ny asa tsy miodina ny orinasa dia efa misy izay hoe fahavoazana izay tonga dia mivoaka ary amin'ny kajy ery hoe zao indray ny fahavoazana. Ny tsika eto Madagasikara tena hoe mampiteny mona izay fahatapahana isaky ny metsika izay misy fiatraikany any amin'ny isa-tokantrano. Reny amin'ireny le hoe mampiasa herinaratra hitantsika hoe mpanao volo mpanao sodira reny no hitantsika mivantana fa tsy hitantsika mivantana manahoana. Ary ny fahatiantoka raha ny hoe ny fahatiantoka izay hoe nateraka ny fahatapahan-jiro zany hatramin'izay nosoratana ny fakturena hoy isika dia asa hoe firy miliara fa zany tsy misy presaka fa dia hoe mitaty se vokany eo zany ny mpanjifa. Misy idirany ny tontolon'ny fantsifana ihany koa io resaka io. Ka ity zany zao hoe misy fametrahana milina faha-4 ao Andekaleka dia mijanona amin'ny famokarana herinaratra ao Andekaleka eo zany manomboka ny zoma alina ka hatramin'ny talata maraina ao anelanelan'izay zany aloha dia fa tsy maintsy misy fiatraikan'izay amin'ny asa-piariana sy amin'ny fiainana andavanandro. Dia hoe io moa zany tsy maintsy atao mba ahafahana mba hoe manatsara ny hoe vokatra azo avy eo satria hoe le milina zany dia hoe mampitombo ny hoe herinaratra izay vokarina dia sitrahany rehetrarehetra. Eny fanazavana daholo zany rehetrarehetra zany, fanazavana teknika zany fa efa amina fotoana maro no nyaina tao anatin'izay le hoe fahasaranana momba ny angovo izay raha ny eto Madagasikara. Ny jirama nefa dia orinasa anankiray
orinasa anankiray izy a tsy de hita hoe manahoana hoe misy hoe fifaninanana hoe makaiza sy makaiza fa de io aloha zany no misy de fa samy miomakomana am'izay zany ny rehetrarehetra satria hoe isy fatapahan-jiro mifandimby sy ny sisa sy ny sisa de tsika moa zany miatrika foana ao anatin'ny lay izy fa zao efa miresaka an'izay ihany tsika raha vao miresaka hoe angovo problema be io raha ny eto Madagasikara iantso mpampiasa vola avy any velany ianao hoe tonga aty Madagasikara ampiasao aty Madagasikara ny volanareo na volanareo mpanambola avy any ivelany fa tena misy opportunité be aty Madagasikara atao daholo ty resaka atelier sy ny namany rehetrarehetra ty fa mpanambola iza no avy eto manoloana na problema na angovo eto amin'ny firenena zay le fanontaniana goavan'izay zay le fanontaniana manahoana satria ny angovo zany tena iankinan'ny fanodinana ny orinasa ko rehefa arivariva raha ny jironao any amin'ny 150 volta sisa tsy 220 ny aty amin'ny hoe mampiasa fitaovana reny le stabilisateur sy ny any reny tsy tafaka antsony izy fa lasa ambany loatra de maim motera satria milatsaka be le voltage moa zany resaka teknika fa iainana zany ka raha hoe resaka orinasa hoe tena goavana manahirana be olana be ny angovo eto amintsika fa ny ampiasainy ny andavanandro any amin'ny isa-tokantrano de ny resaka sarboa sy ny resaka kitay eo amin'izay le resaka tontolo iainana may etsika may eroka mibiby eto amintsika raha tsy may de matin'ny raboka zany ny eto Madagasikara ahoana indray zao ty biby matin'ny raboko ty tsy voakarakara ny olombelona tsy voakarakara ny tontolo pahasalamana tsy voakarakara hay zany izy ty tsy voakarakara hatrany amin'ny biby de inona zany ny amintsika inona tsony ny amintsika de zay no mahatonga ny olona sasa miteny hoe tena ohatrany tena asa maizina mihitsy anie teto Madagasikara ty de hoe fa ahoanareo no miteny izany ko jereoko may etsika me efa miaina ao anatin'ny afo be mihitsy zany zao tsika am'izao fotoana zao efa misatatra ny afo be ve zany ohatra ny enjakenjany za fitenenana zany kanefa zay no malaza ny zavatra misy may jereo eo amin'ny écran io hafa zao ve tsy afo be ve zao afo miredareda eto Madagasikara o tompoko afo miredareda ary ny afo miredareda eto amintsika sy ny any Eropa de tsy mitovy ny any Eropa vokatry ny canicule hoe miakatra be ny hafanana tonga hatrany amin'ny 10 degré 70 degré Celsius mbola efa miaina amin'izany ny any Frantsa de mirehatra tsy mirehatra fa ny eto amintsika tanana no mandoro an'ilay tanety efa ty amin'ny taona 2024 ve tompoko isika de mbola misy foana ny resaka doro-tanety efa trany amin'ny andron'ny nitondrany ny président Didier Ratsiraka ny efa nainotsika zany hoe zay mandoro tanety mandoro ny firenena natao hira mihitsy zany zay mandoro tanety mandoro tanindrazana efa trany amin'izany efa trany amin'ny 70 taona lasa no nisy an'izany fitenena an'izany fa ty amin'ny 2024 mbola tsy voavaha foana io olana tsy hoe olana moa zany fa io toe-javatra io de nefa eto hoe misy ny mpitondra fanjakana misy ny ministera misahana ny aly misahana ny tontolo iainana misahana ny rano inona daholo zany misy ny fotoana zay hoe fambolekazo rehefa tonga zany hoe fambolekazo zany volana janoary febroary any le fambolekazo jereo zao ny gidro jereo kitoza miaraka amin'ny zanany io zao le reniny de io ny zanany io mipitika eo akaikiny io zao ny eto Madagasikara zao no hitan'ny manerana zao tontolo zao hatramina bibilava reny le resaka endémique reny le hoe tsy fahita raha tsy eto Madagasikara fa may daholo dorana daholo efa misatatra ny afo be mihitsy ve zany tsika eto ary sotasotaina daholo ity zava-masina rehetrarehetra ity eto amintsika tandremy fa ny voalohany indrindra de ny tany tsika malagasy de mametraka tsara an'izany hoe io tany io tanyrazana dia manana ny asiny io zay le izy de rehefa eo zany ny tany dia ny zava-mananaina eo amboniny zava-maniry ny biby ny olombelona
ho antsika mamaky baiboly eny zany sahetena zany efa hoe namboarin'Andriamanitra daholo aloha efa vitany kalamina daholo ny zavatra rehetrarehetra atao amin'ny sahetena zay vao ny olombelona zany a namatambonina fa le olombelona indray a dorana tsy raha neto Madagasikara dorana ary ty filozofiany mandoro ty ve re olona efa tena hoe ahoana mihitsy ny fipetraka io eto Madagasikara jereo tamin'ny 7 lundi noir fa vaiza moa no mipitrany zany lundi noir zany mainty Antananarivo mainty ny setroka satria tanana no nandoro n'tony MBS tony nandoro ny RNM nandoro ny Tico nandoro ny Magro nandoro trano maro teny akoron-drano teny tanana no nandoro an'ireny de misy finaritra ve mahita an'izany hoe io fa mirehatra hatramina olombelona misy mandoro eto amin'ity fireneny ity de akoatr'izany sotasotaina daholo reny ny rova efa may de mandeha daholo ty sotasota isan-karazany ity amina tany masina sy karazany amina rehetrarehetra eto amin'izany firenena malagasy zany de inona zany sika mahafirenenantsika eto re olona inona sisa dorana daholo nefa fantatsika zany hoe afo zany afo mandoro zany afo zavatra may zany mamay de potika lay firenena potika le firenena hatramina hoe zava-masina hoe manana ny asany manokana eto amin'ity firenena ity sotasotana zimbazimbaina de nefa misy kely ananany eo raha tsy dorana dia tapahana ny hazo ny kininina aloha zany zao de mahita faisana mihitsy satria reny kininina reny mantsy rehefa tapahana rehefa tsy adinatra any amin'ny fotony fa hoe tapahana zany de misy le hoe vody hazo de iny zany mitsiry indray iny de maniry iny de aveo misy manapaka indray de iny zany no mitsiry eo foana de le vody hazo fa ny am'izao zany efa adinatra am'le vody hazo mihitsy de inona zany sisa ny hafarany eto de misy ane le fotoana fambolekazo misy fotoana fambolekazo araka ny tenenina teo fa rehefa tonga le fotoanan'ny fambolekazo raha neto Madagasikara style betsaka oera no betsaka manao rainy detaka daholo ty rehetrarehetra ty manao selfie makasary sy ny sisy fa le fambolekazo tena hoe foto-kevitra le fambolekazo dia lasa ary amin'ny sisiny ery fa le fisehosehoana de miseho télé de makapanao gazety inona ny ilana an'izany raha ny tena marina inona manao ny adidinao anao amin'ny firenena amin'ny hoe mamboly hazo de zay fa tsy mila hoe ny eto mantsy zany isako manao zavatra kely de tsy maintsy ideraderana foana hoe zao de tsy mety afapo raha tsy hoe maka pampalala vaovao ty mba misy zavatra tantaraina kely amintsika tadidiko lisy tonga de ho tantaraiko amintsika nisy conférence de presse indray mpandeha zay teto Antananarivo atsapatsika hoe zany ny toetsain'ny sasany mantsy amin'ty resaka oeraoera amin'ny fisehosehoana télé sy hoe amin'ny resaka fampahalalam-baovao ty fa raha vao hoe tsikera na fanakanana de fa iny tsy zakan'ny sasany iny fa raha hoe kidokadoka sy resaka oeraoera sy zesta sy balaoasy samy balaoasy oeraoera zany fiteny any amin'ny tsianakany daholo zany balaoasy zany indray le hoe vava fotsiny amin'ny teniteny fa tsisy asa ataony hoe balaoasy fotsiny ozy ny gaonana an-tsianaka dia nandeha le conférence de presse zany nandeha mifanasana de rehefa nandeha ny fanasana tonga tao ny mpanao gazety tam'izany ny tenanay natao amin'ny radio Mada de tonga ny presse écrite mpanao gazety ny atsoratra zany de misy koa ny hoe ny télévision ihany koa de misy koa ny amin'ny resaka internet reny mpanao gazety en ligne de efa maromaro ny mpanao gazety eo amin'ny folo ny fotoana ny tenenina de tokony hanomboka amin'ny folo zany ilay fotoana amin'ny folo sy dimy amin'ny folo sy folo amin'ny folo sy fefany amin'ny folo sy fahatelony de ny teny moa zany ny tena hoe fa maninona izy ty tsy atomboka fa tsy tirery ene ny reportage ataonay fa zay mbola be dehibe ny zavatra lehanay fa nareo no te hiteny hoe amin'ny folo fa raha ny teny nareo amin'ny folo sasany na amin'ny raika ambin'ny folo de am'izay zay vao tonga eo oka aloka de niodikodina atao niodikodaka eo ka mpanao gazety tsy maintsy misikotra ka sikirinay am'izay fa inona ny antony tsy hanomboan'io de nisy ny teny tao ambadika tao hoe mbola miandry télé hony
ka manindona ozy raha atao conférence de presse privé de atsovy le télé de eto any amin'ny braonareo any de vita zany ny zava-misy fa nga tsy mpanao gazetiny amin'ny radio nga tsy mpanao gazetiny amin'ny antsoratra fa hoe miantso télé ka raha télé ny tadiaviny de tokony natsomy manokana ny télé de vita satria le iseho zany mamaika ny sasany le iseho amin'ny écran eo de hoe mbola miandry télé ony nefa ny olona rehetra zany dia samy manana ny fotoanany daholo ka oatra an'izay ty le hoe nahazatra tamin'ny tontolon'ny fambolekazo ty raha teto amintsika lasa fisehosehoana le izy fa ny zava-misy nefa de ny fandrimpahana ala no mahazovahana lavitra noho ny fambolena hazo. Tamin'ny vanim-potoana ny tantanan'ny président Marc Ravalomanana ny firenena malagasy zany hoe talohany tamin'ny 7 de nisy ilay antsoina hoe fanarahana lehibe antsoavy mihitsy izy io tao a Durban de tamin'izany le hoe nampitomboana ny faritra zay arovana Madagasikara moa zany dia tao anatin'izay tsara mihitsy dia nanao an'izany fanambarana izany raha momba ny Madagasikara manokana ny président Marc Ravalomanana tao a Durban. Maro moa ny namana nandeha tany anisan'izany ry Rufin Rakotomaro, anisan'izany ry Arindranto nandeha tany daholo zany namana rehetrarehetra zany, vavolombelona zany tany a Durban tany. Matapitrisany hektara no hoe ampitomboana ny faritra arovana. Mazava loatra misy ala, misy zava-maniry isan-karazany, misy zava-mananaina isan-karazany, misy biby zany. De tena hitanao mihitsy hoe ny vokatra zay. Hitanao mihitsy ny vokatra zay, vokatra tsara, ny tombontsoa azo avy amin'izany. Ary rehefa natao zay de misy mesure d'accompagnement zany hoe rehefa teneninao ary le olona, rehefa teneninao ary le malagasy hoe aza manapanapaka hazo fahatany, aza mandory tanety, aza manimba ny tontolo iainana, aza atao zao, aza atao zao, aza atao zao. Rehefa tsy hampiasa saribao tsony ary ny olona. Satria zany zao anisan'ny fiarovana tontolo iainana. Rehefa tsy hanapaka hazo izy, satria mantsy io misy ifandraisana fantrana. Rehefa tsy tianao izy mandeha mamorim-ponenana any amin'ny valan-javaboary, ohatran'le any olona avy any amin'ny faritra atsimo dia mandeha mankaty amin'ny valan-javaboary arovana aty, de any izy manorim-ponenana. Rehefa tsy tianao zany, inona ny mesure d'accompagnement? Raha raisika zany le olona mipetraka any amin'ny faritra atsimo tratran'ny keresy any reny, dia karakarao reny olony reny, tsy fidiny azy no miala ny tanirazany tompoko, tsy fidiny azy, de karakarao izy. Ataovy zay mampety azy satria misy mpitondra eto, andraikitra ny mpitondra zany. Fa tsy hoe rehefa kaiky ny propagande sy ny fifidianana de zay vao hoe atao zay azahoana vato, fa le tena andraikitra ny mpiray tanindrazana tsy hita zay fandehany. Rehefa tsy tianao zany misy hoe fifindra-monina zany de karakarao le olona. Rehefa tsy tianao izany hoe feno 4 eto Antananarivo mandoto tanàna ozy ny sasany mitsindroka zordira, de karakarao izy satria reo 4 reo tompoko tsy avy eto Antananarivo reo fa avy any amin'ny faritra ivelana Antananarivo miakatreto satria mieritreritsy ny mba hoe anana fiainana tsara izy de makaty. Ka rehefa tsy tianao iseho zany de karakarao izy de ho tamana any amin'ny toerana izay niaviny. Rehefa tsy tianao animba ny valan-javaboary le olombelona tsona hoe malagasy de karakarao izy any amin'ny toerana niaviny de tsy andeha amin'ireny. Rehefa tsy tianao zany hoe ampiasa saribao lava amin'ny resaka fandrahoan-tsakafo ny tokantrano, firy isan-jato ny tokantrano eto Antananarivo no mampiasa saribao rehefa mahandro vary sy laoka. Alao itsitsina ohatr'izay mihitsy. Fa betsaka, misy any mampiasa gazy, misy mampiasa fatana courant, fa amin'ny ankapobeny saribao. Ary le saribao raha vao tsy 500 ny any am-paosy de tsy mahazo, tsy manome latsaka ny 500 ny mpivarotra satria efa krizy saribao ony zao. Eo ny faratsian'ny lalana, le ala mihitsy nefa manomboka, tsy hoe manomboka fefa ripaka, mahita faisana mihitsy ny kininina. Misy mantsy azo tsy mety atao saribao, fantatry ny maro zany. Ka rehefa tsy hampiasa saribao zany ny olona,
rehefa tsy kitikitika ny ala, inona ny fepetra manaraka an'izay ahafahan'le olona miaina? Inona no andrahoany le vahoaka Antananarivo sakafo rehefa tsy hanao saribao ary izy? Io mantsy mora le miteny hoe zao hoe aza atao mampiasa saribao fa manimba ny ala sisa, ka rehefa tsy mampiasa saribao de inona no ampiasainy ary? Inona? Ny courant tapaka lava sady lafo, ny resaka angovo hafa, aiza no ampiasana an'izany? Dikan'izay zany mifandray daholo io rehetrarehetra io ary tafiditra ao anatiny ny resaka fanabeazana, fa tsy vitan'ny resabe io. Raha resaka tontolo iainana zany zao, zany tena priorité mihitsy fa ho faty eto daholo tsika, maty eto daholo tsika. Matony président Marc Ravalomanina tamin'ireny tany Durban ireny ny teny hoe ampitomboana ny faritra rovana, misy dikan'izay, tena hoe fitsinjovana ny taranaka izay, fa ny sasany tsy hany mamaika azy fa kianja manara-penitra mamaika azy, Colisée ny anaty rova ny mamaika azy, miamiany Tomasina le zavatra mamirapiratra mamaika azy. Zany ka io moa samy hafa ny fomba fijery, fa ity tontolo iainana mepodika ity ahoana ity? Inony ty zavatra efa loza zao mitranga izao hatramin'ny biby naseho any namana faly teo, raha tsy may any anaty ala n'izay misy azy any de matin'ny raboka. Zany ny eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao. Nefa fitenenana hoe tena mandroso mihitsy firenena, mandroso ahoana? Ianao fa miaina ao anaty afobe, efa misatatra ny afobe zany ny gasy. Zay zany le izy, ary tena zay mihitsy le izy. Raha misy zany afobe any amin'ny mbola tsy fantatra zany de tena hoe iainana zao ny afobe. Raha ny eto amintsika maihetsy hatramin'ny biby, hatramin'ny olombelona, raha ny eto Madagasikara. Resaka hafa ary ty filozofian'ny fandoroana ty ve zany efa tena hoe efa tafapetraka eto amin'ity fireneny ty mihitsy? Raha tsy raisitsika tamin'ireny 7 reny de faly ery zany mahita le afo miredareda ve zany? Nefa zany hoe afo zany dia fantatsika ny dikan'izay. Inona ihany koa? Ny tany aloha zany mba niezaka nanao zay tratra mihitsy amin'izay le hoe fitandrona ny tontolo iainan'izay. Ary raha resaka tontolo iainana hoe be dia be ny zavatra mifamatotra ao ny tany, ny zava-maniry, ny zava-mananaina, ny rivotra, ny atmosfera, mifandray daholo zany, ny rano, ao ihany koa zany rehetrarehetra zany. Ny resaka hoe resaka votany, firafitry ny tany io, misy ny avoana de misy ny lohasa ny karazan zava-maniry, misy ny zava-maniry tsy fahita any raha tsy any amin'ny faritra tsy any amin'ny tany mafana fa tsy maniry aty amin'ny toerana mando, misy ny zava-maniry any amin'ny toerana mando. Misy karaza mihitsy ary Madagasikara de miavaka eto amin'izao tontolo zao amin'izay resaka hoe raha toetrandro na ny zava-maniry zay. Fapotika. Misy moa zany ny fanamariana zay hita eto mihitsy amin'ireo le tahirikevitra maro samihafa, fa ny vahiny indray no marary fo amin'ny fampitehan'ny tontolo iainana sy ny zava-maniry eto Madagasikara, fa isika malagasy tsy taitra, satria isika asaina variana any amin'ity resaka manara-penitra eto seroty, fa ny vahiny, ny Amerikanina, ny USAID efa tena ny teny efa hatrany amin'ny taona 790 ny USAID zany Amerikanina zany, ny Alemanina zany GTZ zany Alemanina amin'ny resaka hoe tontolo iainana sy ny sisa, ny Anglisy, ny Australiana, firenena vahiny de tena tsisy zay tsy mitsiritra amin'ny akanton'ny Madagasikara amin'ny resaka zava-maniry. Tsisy zay tsy mitsiritra. Iny zao ny FCE iny. Faly ery mivazaha mandeha amin'iny train iny satria mamakivaky any anaty ala any de mahita an'le rian-drano ery amin'ny aram-bato ery de mahafinaritra be, milay be, mampisokatra ny saina. De faly ery mivahiny. Zao le FCE tsy fantatra hoe ny efa rano hoe ahoana na ahoana. Potika daholo ny asam-piarian'ny olona de rehefa tsy misy le train de hopitehan'le olona amin'izay le hazo sy le tontolo iainana, ka aiza rizina ivelona ka mora ane le miteny hoe aza manao an'izao
mora le miteny an'izay fa aiza le mesure d'accompagnement ahafahan'le olona mivelona raha tsy mampiasa saribao ny hoe mpandro vary sy loka sy ny rehetrarehetra eto Antananarivo mba jereo ny reny hôtely reny saribao daholo tonga de amikony nefa fantatsika ny saribao fa kininina amin'ny ankapobeny aloha misy any le sapin fa reny le manarina ozy izy ny mpanao hôtely de manahirina be tsy andany fotoana ikopaka niny isako ny 2 minitra eo fa le hoe le kininina nefa le kininina efa tena tsy hita zay anaovana azy fa ny vodiny sisa de mbola misy an'izany hoe tsorany de mbola misy an'izany hoe vody azo tsy mitovy mividin'izany tsy mitovy zany hoe efa ao anaty krizy zany le tontolon'ny azo eto amintsika ka raha tsy hanao an'izay ary tsy ampiasa an'izay de inona ary le angovo ampiasain'le malagasy eo zany ny ilanan'le hoe fahaiza mitantana ary ty tontolo iainany ty efa maneran-tany io fa tsy eto amintsika rery aiza tsara le tena hoe politikan'le mpitondra manoloana ny fampitehan'ny tontolo iainana eto amintsika aiza le fanabeazana arao de hitsina mihitsy tsy ny ankizy madinika manimba ny tontolo iainana fa ny olon-dehibe ny olon-dehibe ny tena mpanimba eto fa tsy ny ankizy ka raha te hibanjana ny tsara zany any aorinany de ny ankizy no mila beazina ary ny ankizy mahatsapa hoe ohatra izao hoe miaraka milalao amin'ny biby ny ankizy ohatra hoe misy saka ao na misy alika kely ao de hijereo tsara fa ny ankizy no tena mora mifandray amin'ny ireny biby ireny fa ny olon-dehibe raha vao mahita tonga de ny mandakany ao an-tsainy maika ary ny olon-dehibe andaka an'le biby maika ary ny olon-dehibe hikapoka an'le biby fa ny ankizy de mahay mifandray amin'ireny biby ireny dikan'izay zany aiza le fanabeazana fa raha tsy zany tsika de ho potika eto may de rehefa may de lasalavenona de aiza-tsony may daholo ty rehetrarehetra ty manaraka an'izay niezaka ny teo aloha tamin'ireny fotoana zao na be ny tanàna Antananarivo renivohitra ny neny lalao ravalomanany reny nisy aneny antsoina hoe agriculture urbaine ny tanina mihitsy tena filozofia napetraka mihitsy zany hoe na ty andrenivohitra andro de zava-dehibe ny tontolon'ny zava-maniry firitaona teo natao naseho devant teo anoloan'ny lapan'ny tanàna teo resaka zava-maitso resaka fambolena ho hitan'ny olona rehetrarehetra misy dikany reny zao moa zany ny soloana io soratsoratra io hoe maninona eto ny nofinofo maninona zany ny am'izao fa tamin'ny neny lalao ravalomanina be ny tanàna Antananarivo renivohitra napetraka tsara zany hoe agriculture urbaine zany hoe tena hoe zavatra maitso ka ianao na manana tokotany kely ary ianao de afaka mamboly tsy voatery hoe azo be fa afaka mamboly legioma fa ohatrinona ny tokonanana amintsika amin'ny teny zao ohatrinona ny tokonanana fa ngampivarotranana nga azonao hoe edina varotra zany tsony zao tsy mahazo tsony zany 200 zany ariary zato zany efa taloha zany fa any amin'ny 500 arivo zay vao mbola tsy ampy koa zany arivo zany raha hoe olona 5 mianaka tsy ampy zany resaka anana io dikan'izay natory ny ekipaneny lalao ravalomanana tamin'ny mbola be ny tanàna Antananarivo renivohitra nametraka tsara zany hoe agriculture urbaine zany de fatany tsara hoe ny mahazava-dehibe anio na ny ambany vohatra io na tia tanan-dehibe dia tena manana ny lanjany ny resaka hoe tontolo maitso fa ny anao zao inona tontolo inona misy eto tontolo mena tontolo karakaina tontolo tsisy rano ary io ane io problemany resaka barazy io tsisy tsara fa tsy ny hoe herinaratra azo avy amin'ny barazy na ny todrano fa inona ny herinaratra eo rehefa tsisy rano mikorina eo inona ny herinaratra eo rehefa hoe tsisy rano nisy fotoana teto Antananarivo ritra ny reny ranony Antananarivo io ranony Kopatsiambaninay io vato sisa no mipotra asa tamin'ny oviny iny vato fa zara sisa raha misy rano mikorina de inona moa zany raha hoe any amin'ireny barazy ngezabe reny ritra ny rano fa maninona ny rano ny ritra potika ny tontolo iainana misy manapaka foana ny ala de maninona ny ala misy manapaka tsy misy politika mazava tsara momba ny fiarovana ny tontolo iainana eto amintsika rehefa potika ny ala de misy fiatraikany amin'ny atmosfera io ianarana ny ampianarana zany rehefa tsy haitsika olon-dehibe de antanio zanantsika fa hainy zany zay le izy
dia tsy misy raharavanina fa de dorana tapahana zay eo dia tsy manome modely ihany ko fa de maika fotsiny hoe anapaka ary zay le izy na io zany hoe vokatry ny fahantrana le olona sahirana zany de manapaka tsy ampeheverana izy de zay de potika ny ala na io resaka bizina tam'ireny miresaka bois de rose reny aiza zao ny taremarika momba ny bois de rose hatramin'izao hoe manamoana ny fivany mbola mitohy ve io zavatra io sa miaina tsisy malala an'zany fa de tsika moa zany varina am'ty resaka mirentirenti sy ny namany ty de ohatran'izay le izy fa raha resaka hoe mampiavaka ny Madagasikara de tsy misy afa-tsy hoe ny akantony ny zavaboary nataon'Andriamanitra hoeto Madagasikara eto zay ny tena mampiavaka tsika taitaitra am'izay Dubai ahoana ny any Dubai any artificiel daholo any Dubai nga misy ravinala maniry tsisy an'izany any fa artificiel zahatra nataon'olombelona daholo ny any Dubai mamirapiratra ny sakafo hohanina any afarana daholo sakafo amin'ny boaty daholo ianao eto manana tany ianao eo tokotany eo de afaka mamboly salady afaka mamboly concombre inona koa ny vokatra am'izao miakatra amin'ny pitipoa tsaramaso azo atao daholo zany raha manao an'izany daholo de fa miova le fiainana fa le fomba hitantanana n'ilay firenena mihitsy no any amin'ny tsy izy akoatran'le hoe sotasotana daholo ty pady rehetrarehetra ty matony ny tolo matony ny ray aman-dreny tany anotany matony ny razambe nametraka hoe fady zao io tsy tonga de resaka hoe fanompotsapy ny sasamazy tonga de raisiny am'izay hoe fanompotsapy zany hoe miniminy foana tsia misy sotoavinao misy fanajana ny asinao sy ohatran'izany ny tolo sy ny razambe ny malagasy de manana ny maizy azy tsy ambakany hoe resaka hoe resaka fandrosoana zao hoe teknôlôjia sy aiza zay fandrosoana eo fandrosoana makaiza ny alanao sy ny zava-manirinao mepotika ihany mibibinao raha tsy may any anaty ala de matin'ny raboka zany ve mandroso makaiza zany de iza ndray menatsiny am'izany ny olombelona tsy voakarakara ny zava-maniry toy ny ala tsy voakarakara fa ripaka ny biby tsy voakarakara fa matin'ny raboka inona tsony zany amintsika inona tsony zany amin'ny taranaka ao arinao nandanetsy nefa resaka mamirapiratra zao fotodrafitrasa sy ny sisa fotodrafitrasa mitsangana fa ny tontolo iainana mepotika ary rehefa mepotika izay tontolo iainana zay tsisy ho anao tsony eo tsisy ho an'ny taranako tsony eo ny any Eropa ny am'izao fotoana zao tena hoe enjana ny sazy ho an'izay manimbanimba tontolo iainana ho an'izay manampanapaka hazo fahatany tena enjana ary ianao zany raha mijery ianao ny tontolo ambanivohitra any Eropa de maitso rehefa mivampitaonan'ny orana moa zany fa rehefa laneza indray de tsisy hitanao fa tena feno lanezy fa tsisy an'izany hoe andorondoro fahatany eo ve tsisy an'izany tsisy hoe andorondoro tanety tsisy an'izany ihany ka iny tsy maintsy no resahantsika iny satria eo ny resaka politika eo ny resaka fiainam-pirenena fa ity fampitehany tontolo iainany ty sy ny fampitehana ny ala tsy maintsy resahany io ary raha izao no mitohy de fa zay ny amintsika fa ninona atao eto rehefa karakay ny Madagasikara rehefa tsisy ninona tsony de ny hafarany anafatra rano zany anafatra rano any velany zany ary ny krizindrano eto amintsika efa mitatra ny krizindrano ny petrôla sy ny lasantsy sy ny gazoil no afaratsika avy any velany sy ny gazy sa anafatra rano amin'ny siterina indray zany de ozy ny olona fa inony ty manjoa ny gasy zay ve ny tadavitsika eto kanefa le rano azo tena hoe ampivoarina tsara fa tsy afaka manderery ny rano raha tsy eo ny ala ary ny ala dia zay ny mahatonga le hoe anala manga anala mahitsy tsy napetrapetaka fotsiny reny anaran'ireny feno ala zany teto raha ny teto Antananarivo teto fa iza tsony zao zay ala eto tsisy tsony fa ripaka raha tsy anaovana bizina dia any amin'ny resaka angofo
zany hoe orinasa mampiasa kitay zany efa tsy tokony misy tsony zany a raha am'izao fotoana zany satria tsika lasa miemotra any am'10 taona 10 taona lasa 7 taona lasa fa ny eto amintsika raha mbola misy ainona hoe mbola misy mampiasa kitay hony de 4 taona zany no alefa ao 4 taona nefa ianao mizesta hoe efa tontolon'ny fandrosoana zao de izay le tsy mampetelle raharaha ka tsy maintsy tenenina zany fa tsy maintsy tenenina zany satria ozy ny président Marc Ravalomanina hoe loza tena loza mihitsy tena loza efa miatra mihitsy io raha io amin'izao fotoana izao ka rehefa hoe tsy mipetraka ny hoe fahaiza-mitantana de tsy maintsy fampitehana ny vokatry izay inarana manafanira zafy manatany efa eto ianao dia noho ny fandarana efa tazanao ambadimbadika eo ihany koa ny député solombavambaoka ny Madagasikara lany tamin'ny alalan'ny tiako Madagasikara tetsy amin'ny boriboritany faefatra ny député ny colonel Rambo zany zay moa no fahalalany ny Besom-Maro azy colonel Rambo de hanan-javatra olazaina eo izy mbola be dia be ny sehatra izay afaka resahana fa ny bahanantsika teo aloha zany de ty resaka hoe mahetsy potika Madagasikara kanefa dia misy hoe ministera ny tontolo iainany mialy rano hoe anarana aloha zany fa ny any velany no marary manoloana n'ilay zava-misy eto miarabanao na manafanira zafy manatany tonga somatsara va ny Tomasina daoarysatsisy eny ara de miaraba andrina misaotra rina satria tamin'ny zoma moa zany de niala teto tanàna de namonjy tany renivohitry Betsy misaraka ny tenanay de nigadona ny tamin'ny maraimbe zany de isorany ianao niaraka tamin'ny député Alain Ratsimbazafy sy député Gérina Andrembolaina ny tatana fandarana omaly alatsinainy miraba antsika rehetra isa tokantrano am'izao fotaon'izao zay manaraka ity fandarana eto amin'ny MBS Radio Mada miara-manonja ity ny eto atoerana sy ny any ampitan-dranomasina de arabaina satria isika moa zany de prala menala isika toy ny varo sy rano hatsa tsy mifanary atanàna tsy mifandao ary tahaka ny trano atsimo sy avaratra zay tsy maleka alofana ary tanaka vy sy havanana zay didi marary ary zay atononareo no atsatsikay zay atsatsikay no atononareo dikan'izany rehetrarehetra zany de hoe toy ny molo bilany ihany tsika iray miodidina zay anatin'ny fakatiavana sy ny fitiavana zay de anaovana ny kopakopa-tanana faobe fomba fiteny malagasy daholo izany ary rehefa lehilahy indrindra rehefa ray mpianakaviana dia nampianarina zany kolotsaina zany hoe miezaka mife ny oam-pitenenana miezaky ny fe ny fandrafetana ny teny satria tsy maintsy joro eo anatrehan'ny fiarahamonina na hakafaliana na karatsiana ka kafaliana moa zany eo anatsika de izay no etiko hanaovana ny fiarabana antsika zany tahaka ny masoandro be lohatena lohataona tahaka ny rivodrivotra kady lalana eny ny rehetra samy mahazo ny anjarany zany rivodrivotra kady lalana zany le riakady lalana ambony mamasina zany mandrivondrivotra tsara dia hanaovana ny araba atsika menakavy malagasy tafaradalana eto amin'ity fandarana ity tany andrenivohitra Betsy misaraka tokoa zay niara-dia ny Flo Marc Ravalomanana niara-dia tamin'ny antoko tiako Madagasikara atao anatin'izay hoe fankalazana ny 20 taona izay ary tao anatin'le hoe fameloma maso ny antoko tiako Madagasikara ny fameloma maso ny antoko tiako Madagasikara manko dia eritaona mahery kely zay no nanomboka ny resana dia nandeha ny fitetezam-paritra natao ny antoko tiako Madagasikara tahaka n'izay ankino hoe fikaonantom-pirenena dia efa andray faheritaona no nyresahany Flo Marc Ravalomanina zany ary tahaka n'izay ankino hoe fankalazana ny 20 taona ny antoko tiako Madagasikara zay nitanterahana tamin'ny volana Jolay teo dia mifanindran-dalana avokoa zany zay etsika rehetra izay fa roa moa zany tena songatina de ny amin'ny hoe fankalazana ny 20 taona sy lay fameloma maso ny antoko tiako Madagasikara dia tany andrenivohitra Betsy misaraka tokoa no nanatanterahana izany
tamin'ny sabotsy efa niditra mivatana tamin'ny alalan'ny antso antarby tamintsika zay nieno ny onjapeo ny MBS i Germain nomenjanahary tany a Tomasina zany satria dia nafana de nafana mihitsy ny feonandehibe tany Tomasina tany ny sabotsy any ko de efa nisy mifampitana ny vaovao ny toy an'ny voaraintsika tamin'ny omaly alatsinainy ary de mbola toizany zany satria anisan'ny niavaka raha samy niavaka ny etsika lehibe zay nitanterahana tany Tomasina tany ka anisan'ny miara-dalana zay manao ny fanazava-kevitra mitatitra ny zava-misy tany akoatran'izay fandraisany namana mpanao gazety ndresahan'ny solombamoaka amin'ny rahalahy Géry Randriambolaina sy Alain Ratsimbazafy ny député Rambosalama Emilienne député Rambo zay voafidy teto amin'ny boribory-tany faefatra izy raha teo zay tany antoerana nanamafy zay fiaraha-metany ny pikatroka ny antoko-tiky Madagasikara izay ary namaly ny antso ny fanasana zay nitanterahany-reo mpitarika any Toamasina nitarihan'ny sénateur Zakir Andretsalama zay filoha-lefitra nasionaly ny antoko-tiky Madagasikara ao anatin'ny faritany Toamasina tao ihany koa i Blandine zay coach région Antsinanana tao ihany ko zoky Naina Corneille zay distim mpitarika ny team ao anatin'ny distrika Toamasina voalohany sy ireo rehetra zany avy am'ireo distrika miparitaka ka tonga namaly ny antso na ray na roa na telo na efatra dia namaly ny antso izy reny amin'ny tany lavitra ny nahatongavany tao Toamasina tao anisan'izany ohatra Marilambo Tanambomanampotsy Mahanory Vatomandry Brickaville tonga tany ihany koa ny avany Mananara amin'ny mitapany avaratry ny faritany Toamasina iny zany Sonerano Vongo Feneriva Vavatenina Toamasina faharoa ary indrindra moa zany Toamasina voalohany zay tompo-tanàna dia nanamafy izany Sainte Marie tsy adinotsika tao anatin'ireo délégation na tonga tany etoerana zany ary nahazo anjara fitenenana reo solotena zany araka amin'ny Brown izy ireo tsiraikiraiky avy atao moa zany misy hoe tsy afaka nitondra n'lay Brown no fahalaviran'ny toerana sy ny hoe ala fon'ny fandehanana miatrika satria reny déplacement reny dia tsy misy miala amin'ny antoko fa ezaka ataony mpikatroka anifotony sy ireo mpitarika samy hafa no hanatonan'izy ireo amin'ny fotoana zay hanaovana ny antso tahaka ireny satria ny elana ary tsy fiainan'ny antoko-tiky Madagasikara zany hoe fitaomana olona zany na mandofo re na hoe miantoka amin'ny camion na miantoka amin'ny sprinter mba ahafahana mahazo olona fa io dia alefa ny antso alefa ny fifandraisana amin'ny alalan'ny antso antarby dia anjaran'ireo mpikambana eny fotony samy hafa eny ny mandrina fandaram-potoana zany zay hamaly an'izay antso fanasana lehibe izay tsy misy anko ny hoe fiantsona artista mba maro mpikambana tsy fiainan'ny antoko-tiky Madagasikara zany fa raha toka misy terem-panahy zay any toerana de mba misy manao vakidrazana kely de tahaka ny namana vao Tanamborizano tahaka ny namana vao Ankiriry vao Morafeno de nanao hira gasy kely ry zareo anaran'le ina moa zany anatin'le kolotsaina kely teo anaty trano nandindy kely teo am'le vakidrazana de tery ivelany tery nisy koa nanao an'izay zany de mahafinaritra zany satria reo moa zany de hoe accordéon de koritsana kely de le fitafy zany mahafinaritra be ao anatin'izay fa tsisy hoe artista tena vavety be malaza be de nisy kasena nisy ino moa zany kase spécial misy no menan'izy ireo tsisy an'izany tompoko tsisy famononombo makotrokotroka ihany koa fa de gâteau tsotsotra no nitapahana teo zay zany lay antoko-tiky Madagasikara sy lay tena hoe mahanaturel azy de hitanao ny olona fa miazakazaka ary de feny hipoka ny trano satria na nijoroana tany irina rehetrarehetra ara tena sahirana ary trano vavety tena goavambe magro Tanambao-5 iny de nafana tampoka tao anatin'le trano zany satria vokatra le fahamaroan'ny olona tety ivela moa betsaka no tsy tafiditra moa zany fa de efa niandry zany sy nieno lay vetikabary zay nataony Filoha Karavalomana sy ireo mpandray anjara fitenenana ka iresadresaka ny zava-misy tany etoerana akoatran'izay fa niresany namana tsy pasoka nefa malama akory ny tenako sy député Rambosalama fa hitatitra ihany zay verina fa tsara ho fantatra sy afatra lehibe ny eton'ny Filoha Karavalomana miarahaba ny solombamoaka Rambosalama Emilien député Rambo tafaradalana indray tsika amin'ity maraina ny talata
fahafiry moa zany fa raiky ambin'ny folo volana deputerambo mino fa matanjaka tsara taorinaniny any na de lavidavitra raha ny lalana moa tsy e lavitra be de nanahoana fa nanahirana ny aratsy ny dalana indrindrandrindra zany a raha eto Antananarivo nandeha tonga hatrany Anjiro any zany a tena ratsy de ratsy ny lalana afaka kely indray mahazo ny Moramanga de misy lalan-dratsy kely eo anelanelany eo de mahazo atya Marozevo non efa miemitra Moramanga moa zany fa atya kaikaiky ny Beforona aty ndray mitsofoka makany Antsapananany de misy lalan-dratsy fa azo lazaina hoe aloha zany hoe adidy vita ny fahitana zava-misy ihany koa deputerambo ny lanatrehany zany satria betsaka loatra ny resaka mandeha ka rehefa tena mandeha ohatran'ireny koa tsika mahita an'le tena fomba fiasan'le fitondram-panjakana sy ny zavatra iaina amin'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny. Ya miarabanao faniry de miarabanao tonga soa tavavelona indray eto Antananarivo na satria nidintsika niaraka rehefa niakatra de samy nandeha amin'ny andro tokony andehanany tsy namoa zany fa ny adidy samy manana ny adidy tsandraiky trany amin'ny toerana tsirairay de zay mahatonga le izy dia miarabany rina zay vao avy navita ny atao hoe isan'ny anjara fandraisana anjara tamin'ny fandarana teo ary miarabanareo teknisianina zay mampita an'izao fandarana zao amin'ny vahoaka malagasy eto atoerana na ny ivelany ianareo amin'ny teknisianina amin'ny radio Mada sy ny MBS manarak'izay dia tsy mety raha tsy misaotra an'Andriamanitra faniry satria nomeny ny fahasoavana lehibe ny tena meny ny fahasalamana de mbola velona aina ka natratra izao andro zao ary eto dia mitondra ny fiononana feno sy hoan'ireo fianakaviany ao amin'ny antoko eto amin'ny fokontany anosopatrana andrefana sy ampangabeanjanako folo zay ndao sy ny fahafatesana tamin'iny herinandro iny tahoana fa zay le fiainana tsika olombelona atao alahatra fa tsy mpandahatra ary isika olombelona volovarin'Andriamanitra ka dia alainy am'izay itiavany azy ary apirany am'izay itiavany azy ka dia miraha fiononana feno ho an'ny zany fianakaviana roa zany anosompatranandrefana sy ampangabeanjanako folo ary de mbola tsy mitsahatra ihany mangataka amin'ny fahasalamana fahasitranana feno an'izay ireo ao anatin'ny tsy fahasalamana am'izao fotoana zao satria araky ny teny tao tsika tsy tompony fa apetraka dia mangataka amin'ny foana amin'izay zavatra zay eto dia araky ny teninao tao moa hoe tany Tomasina tsika dia sao de be kibo fa dia tsy adino lay afatra hoe manao kokoa anareo Tomasina Ray Manontolo indrindra merany fanandrahana zay niaraka tamin'ny tena ary mera tsy misalasala zany mampiseho mihitsy fa rehefa na mera azy izy dia tsy mijery an'izany hoe fanompona an'izany atokony fitondrana zany fa rehefa hitany hoe ty ny antoko nalany dia manatrika izany fanasana zany izy de tonga tokoa moa izy tamin'ny faharoapolo taona ny antokotiko Madagasikara io zany fankalazana ny faharoapolo taona antokotiko Madagasikara atao Tomasina io de ohatran'izay koa ianareo rehetra tonga teo ary le madamo Omega de mba ataovy kokoa zay fa zay ny miondana anareo de atao kokoa nareo na aiza misy nareo na ny ambonin'ny tokotoko na ena trano na aiza sy ndrehetrehtra de atao kokoa nareo satria araky ny feo sy ny fampiresahana tany dia ena toerana rehetrarehetra eny dia manaraka ny fandarana amin'ny MBS nareo am'izany miara-manonjo zany dia tsy adino koa ianareo vakinakaratra ny solombavam-bahoaka José sy Michel izay niezaka ihany ny hoe andeha kanefa no ny adidy andraikitra sy ny adidy sy andraikitra maro zay anterany dia tsy afaka nandeha nanatrika izany fiarana tamin'ny filomarika Ravalomanina nateraka an'izany faharoapolo taona tany Tomasina zany fa dia kokoa anareo i Rabeko janako toraka zany izay ento moa dia nametraka ny fialantsiny tanteraka ary maneho ny fiaraha-miora amin'ny député Rabeko jana zay
ndosy ny fahafatesany ny anabaviny de tsy afaka namonjy zany fankalazana fa 20 taona zany izay no hoe la zay no foy fa dia araky ny fitenenina hoe mandehandeha mahita raha dia rehefa niverina tokoa dia nahita raha teny an-dalana teny ary dia mametraka fanontaniana ihany hoe tena mba misy fanjakana veto am'ty firenena malagasy ty sa zao ny fomba fitantanana fa dia alina moa ny fodina dia mifanena amy tomobila maro ary de nanaitra tam'ireny fodina reny dia reto atao hoe fiara vaventy izay zao ny jiro fanehana aminao ka asakasaky zao hoe misy ve jiro atokana ho an'ny fiara fitaterana manokana misy ve jiro atao amin'ny fitaterana amin'ny fiara manokana fa raha mifanena am'izany fiara zany ianao de jempo tanteraka amin'ny maso ary de te aloha mijanona mihitsy ny azy satria jiro efa ho zatonao amin'iny manatrika anao ary mitifitra anao mafy be aminy anao nefa dia jiro efatra fotsiny no manatrika an'izany fa de camion telo ary sary telo samy hafa ro alefako reo no fanehana de ao moa de fantatry ny gendarme zany ary misy camion ohatran'ny tandroka ohatran'ireny devoly reny mihitsy ny lohany fa de sady misy tandroka misy ohatran'ny lela menamena zany jiro daholo zany misy mangamanga maitsomaitso zany no mitifitra anao fanena aminao ny an-dalana iny ka de mametraka ihany mipetraka ihany ny fanontaniana hoe mba lany visite teknika tena mipasy visite teknika ohatran'ny olona rehetrarehetra ve tony tomobily tony za lay visite teknika hoentina ny taratasy de soniavana ka miantso anareo tompona ndraiky to am'zany fanaovana visite teknika zany hoe ny direction générale sécurité routière zany zay ny gendarmerie pirenena no miandraikitra azy tena mba jereo fa tena sady lehibe le fiara no manao didiky fe lehibe ny an-dalana no tsy manaja zay atao hoe fampiasana an'le jiro fa dia ataony araky ny fitenenana ankizy ankehitriny hoe ataony zay mety tifiriny amin'ny jiro rehetrarehetra iny anefa nefa jiro rehetrarehetra iny araky ny teneniko taminareo 10 ka hatramy 100 ny jiro mitaratra anao aloha ary misy karazany maro de mampipetraka ihany ny fanontaniana hoe mba nandalo visite teknika ve reny dia n'autorisena fanao andreny jiro satria fitaterana manokana sa tsy misy autorité misitsy ilay fanjakana dia mandalo fotsiny ary mino fa tsy voata am'izay fotoan'izay no nisy an'le jiro reny fevatra am'izay ka de aiza ho aiza ne andraikitry ny gendarmerie sy ny polisy pirenena manao ny fisavanena an-dalana eny am'ireny satria mino fa amin'ny alina dia miasa foana ny gendarme sy ny polisy pirenena iny zany tsy aritra voalohany iny tsaro fantatra fa ary mino fa tsy amin'ny lalany Tomasiny iny ihany misy RN2 iny ihany misy an'izany fa rehefa RN lehibe rehetra ka misy reny fiara vaventy atao hoe semi remorque na remorque manao fitaterany reny de tsy maintsy misy an'ireny zavatra reny daholo ka de atsipy zany zavatra mba hitanareo fa tena tsy mety satria mitera-doza ho an'ilay olona sy mampiasa iny lalany iny zany zavatra zany manarak'izay dia nyteneniny vavoateniny rina teo ihany mikasika nyty doro-tanety ty fa de maly ariva raha nandendeha de nahita fa may eny Ivato ary araky ny vaovao eny dia 8400 hectares may miara-boajanahary am'izao fotoana zao le Ivato moa dia eo akaiky eo aza dia may ny tanety eny amin'iny amy Bodapiste sy manodidina ny Ivato iny maika afany ambany ravikazo any any ambany ravinahitra any de eo zany mipetraka amin'ny fanontaniana hoe ilay fanjakana am'izao fotoana zao ilay département ministériel zay misahana ny tontolo iainana am'izao fotoana zao dia tsy mahasahana ny andraikitra misy azy satria tadio tsara fa ny zavatra ohatran'ireny dia miaingana fanabeazana aloha
zany hoe le fanabeazana zany de efa miantisipe sahady ny mety zavatra iseoa ao arina mba nisy an'zany ve tsy nisy mahatontranga ny zavatra ka na eto an-tanàn-dehibe aza dia misy an'zany zavatra zany maika fa ny ambanin'ny ravikazo any de eto aho zany de verina foana am'le fitenenina hoe nety fitondrany ty oa dia resaka pilotage avy io ny fitondrany ny mode de gouvernance-ny efa misy obstacle zay vao mivily na zay vao maka mesure araky ny fitenenan'ny ekizy am'izao fotoana zao hoe efa lasa le alika zay vao manangy bady toroana azy efa tsy otsony efa mainy tanety zay vao atao zao fivoriana rehetrarehetra de frena taolo ty rehetrarehetra de ohatrany hoe tena solanelina le izy fa de hitanareo zao zay fa mivory daholo miatrany amin'ny ministère firovam-pirenena ministèran'ny fambolena de manangana cellule de crise anaovana an'io tonga mahatonga saina ihany le izy mahatonga saina izy hoe tena misy fanjakana veto ary tena fanjakana manana an'zany vision fitantanana ny firenena zany ve ty fanjakana ty fanjakana tena manana zany atao hoe projet de société entina hitantanana firenena ve ty fanjakana ty sadia efa tsika rangazo ny de zao naovantsika eto fa tsisy ninona vita eto tsisy ninona itesahitenantsika eto de za mampalahelo zany zavatra zany ary tena le zavatra ohatran'ireny zany ny zavatra ny tena tahorana dia ny mety hitranga ao arinao ary de tena hoe isika tena otany hoe mandrora mitsolany ny malagasy raha am'izao zavatra zao satria araky le teneniko tao hoe na eto an-tanàn-dehibe eto aza tsy misy ny fanabeazana mikasika an'ireny fiarovana an'ireny satria raha mijery ny atao hoe ny fampianarana ny ampianarana any dia sarotsarotra ihany raha reny zavatra reny no mitrangaka hoe misy ny resaka hoe instruction civique mikasika an'ireny zavatra reny zay nampianarina taloha ary zay no natonga ny tamin'ny andro taloha tamin'ny andro ny filoham-pirenena Philibert-Ratsirano efa mipetraka tam'zany hoe zay mandoro tanety de mandoro tanindrazana mbola mitovy hoe zany zavatra zany am'izao fotoana zao sa ahoana petraka amin'ny fanontaniana ampitondra am'izao fotoana zao ary mampalelo amin'izy de zao ilay taranaka am'izao fotoana zao mety taranaka am'izao fotoana zao no ijinja ny vokatra zao tsy fampin'ny fanabeazana zao satria araky ny fitenenina hoe efa ao anatiny atao hoe tafiditra tanteraka ary tena miaina an'zany tanteraka hoe changement climatique zany tsika am'izao fotoana zao raha tsy jery fotsiny ny zavatra mitrangana atsimo na amin'ny resaka tsy fanjary sakafo sy famainan-tany sy ny rehetrarehetra de efa eritreretina koa am'izao fotoana zao hoe raha mandeha anao de jerena mba manao fampitahana ny rano tamin'ny heritaona renireny rano tamin'ny heritaona sy am'izao fotoana zao efa tsy izy to de eritrereto hoe mandeha makany ity fiainany ity dia makaiza mandreo faramandimy reo no hitan'ny reo faramandimy reo manao na ny fiainandreo faramandimy reo ka zany zavatra zany dia mahatonga saina ary mila eritreretina lalina mihitsy satria mampalahelo de mampalahelo ny mahazo Madagasikara am'izao fotoana zao ary zaza mahita hoe averiko indray le fitenenina hoe tena mbola tsy nisy ala mahay ohatrany tao anatin'ny enimpolo taona raha tsy tam'ty taony ty tam'ty fitondrany ty ary ty fitondrany ty de fitondrana mafo de fitondrana mena zany hoe fitondrana loza zany ny tena tsy mba afo mitondra fahazavana ohatrany hoe Jesoa Kristy am'le lafo mitondra fahazavana fanamasina fa dia tena le lafo mitondra ozona sy tena fahoriana tanteraka ho an'ny Madagasikara zany ka atsipy zany teny rehetrarehetra zany mba isaitsaina ny rehetrarehetra andraisa tompona andraikitra zay ade tokony ho raisiny ny amin'ny fitsay fikajiana ny tontolo iaina zay fa tena mampalahelo ary tena mampalahelo le tsetsatsetsatra zava-dehibe afatra maro samy hafa no tytsika ampitainan'ireny rehefa misy ny fotoana mbola iresaka an'io tsika fa isika moa zany de manamarika trany ny amin'ny hoe zavadrehetra koa dia tsy mitongatonga ho azy fa misy dikany sy antony daholo any ambadika any ary hazo anaovana fandalinan-javatra marobe zany mbola hitondrantsika an'izany moa amin'ny fotoana ny fandarina manaraka zay fa ananganotsika ireo vaovao samy hafa sy ireo tranga zay mahatonga izao doro ala tanety trano etseroa eto Madagasikara izao fa alohantsika hiverina Tomasina deputeram-boasalama Emilien ny vaovao lehibe aloha zany de ny fanambarana natao filoha Marc Ravalomanana
tena nyverimberina tao anatin'lay faneokeviny atrany le hoe mila mailo le voaka malagasy am'izao fotoan'izao mila mailo ny mpikatroka avy amin'ny antoko tiako Madagasikara mila mailo ny mpanohitra eto Madagasikara am'izay fietsika rehetrarehetra zay ataon'ny mpitondra indrindra ataon'ny tsenia anatin'izao fikarakarana fifidiana zao ary mila mailo reo rehetra zay resy lahatra ary mahatsapa tsy tokony hamerina itsony am'izao fitondrany zao ka tena tokony ijoro any am'izay sehampiaramonina misy azy satria efa mandesady reo paikady samihafa madinidinika nefa goavana am'le fomba fanaon'le fitondram-panjakana sy lay fiaraha mitsikombakomba amin'ny seni am'izay fitantanana ny resam-pifidianana eto Madagasikara zay satria natiana na sy tiana dia tsapa ihany tsy fahaleovan-tenina zany seny izany ary tsapa mbola fekiny andohany amin'ny fanjakana ary tsapa ihany koa mbola fiandrandrasany amin'ny fanomezana andraikitra sy fandraisana andraikitra zany zay hifamatorony amin'ny fitondram-panjakana tsy magaga ho isika satria saika amin'ny akabeny de olony fitondram-panjakana reo mandrafitra nivon'ny senisy ny ACC ary efa nitaraina teo nivon'ny vonina Europiana zany ka aleo hiditra amin'ny fanamafisany any adevitra zay akoatry ny efa nresahany namana mpanao gazety nresahany sombamboaka amin'ny rahalahy homaly zay rerandremolany salaira tsymbazafy sika deputera Mbosalama satria everiko fa mbola manakambara akoatran'izay fanambara ny reo zay naneho hevitra ianao zay anisany nanatry maso nahita ihany koa ny ambiansa sy ny hoe tena fahavonona n'lay mpikatroka sy solontenam-bahoaka tany Tomasina tamin'ny sabotsy ny deputera Mbo ia fambiazana tanteraka ary mahavelom-bolo tokoa ny zavatra nitranga tany Tomasina iny ny fankalazana ny 20 taona ny atokotiko Madagasikara iny faniry satria na ny fahitana ny olona tonga maro be tao na vitrika tena atao hoe convaincu araky ny fiteny amin'ny filaza azy satria raha ao anatin'ny 7 ora no nanomanana zany dia voasolo tena daholo no ny distrika rehetra zay mandrafitra ny faritra Atsinanana sy Analanjorofo zay efa niteneninao tomo hoe farany avaratra dia tany avy any amin'ny Mananara avaratra dia mikisaka menatsy mitaony avy any a Sainte Maria de taony ao a Sonirano Vongo de taony avy ao Vavatena de taony avy ao Fenerivista de ny Antsinanana ny Tomasina faharoa zany sy Tomasina voalohany de ny avery andefana moa zany amin'ny faritra farany de iny avy ao Brigavelona dia mitohy metsinanana zany ary ny avy any atsimo zay tena lavitra tokoa ary tena mendrim-piderana mihitsy nylay solotena ny maro lamitaova na andeha tongotra avy any noho ny faratsy ny lanina tsy visiny fitaterana de tonga nanatrika an'izany de ohatra zay koa moa ry zareo tao Tanambao Manapotsy sy Manora ary Vatomandry sy tonga nanatrika an'izany fambiazana tanteraka l'izy satria atao hoe voasolo daholo voasolo tena daholo ny distrika Ray Manontolo ary mahavitripitrika ny olona satria mahita le fiainana am'izao fotoana zao mahita le fahoriana am'le zao fotoana zao dia tonga nanatrika ny fiantsona zay natrehan'ny filomarika Ravalomanina sady napita hafatra momba ny amin'ny resaka fifidianana rehefa nomena teny moa ny olona zany dia ny ambetitenin'ny olona dia nataony fampitahana tamin'ny fitantanan'ny filomarika Ravalomanina tamin'ny taona 2012 ka hatramin'ny taona voalohandohan'ny 2012 talohan'ny fanonganam-panjakana iny zany sy nanomboka tamin'ny kaza hatramin'izao fotoana zao fa dia atao hoe ny voateny rehetra tao ny 99% dia miteny fahoriana iainana am'izao fotoana zao ary mangataka ny filomarika Ravalomanana ny amin'ny hitantanana indray ny tany sy ny fanjakana zany hoe mahita zany ny olona fa hafa de hafa mihitsy ny fitantanana tamin'ny andron'ny filomarika Ravalomanana izay nampiadana ny olona na amin'ny lafiny fitanterana na amin'ny lafiny lalana na amin'ny lafiny fiainana andavanandro na amin'ny lafiny fahasalamana na amin'ny lafiny asa na amin'ny lafiny
fandripahalemana fa am'izao fotoana zao zany a zany rehetrarehetra sy ny fedanany olona tam'izany fotoana zany a dia tsy misy intsony dia tsotra be moa ny teny Filomary Karavalomanana efa nanao izany isika ary efa manana traika efa am'izany isika ary manana vahaolana am'izany isika ka dia ianareo no antony inona ny antony de zavatra tsotra ny amin'ny fahatongavana mifidy ny amin'ny taona 2023 zay fifidianana goavana indrindra ary mino sy mahatoky mihitsy fa iodinao ny tantara Madagasikara amin'ny fifidianana io satria tsy ho fiainana mena ohatran'izao tsony ny ainan'ny malagasy fa tena mba fiainana sy ny fanantenana tanteraka isin'ny fahasalamana tanteraka irotsahan'ny fahasoavana tanteraka isaky ny tokantrano fa tena tsy aina am'izao atao hoe tebiteby isan'andro vao mifoanao de fa tebiteby vao mifoanao de fa inona indray no hitranga vao mifoanao de inona no hoanina androany vao mifoanao de sao de maty ary efa aveo satria maninona tsy fantatra tsony le azy tebiteby satria na mandeha eny ianao tsy fantatra na hodomin'ny olona na miakatra tapoka ny tension sy ndretrehitra de tsy fantatra tsony dia zany no iainan'olona am'izao fotoan'izao ka zay teneniko hoe natao ny fampitahana ary de nahita mihitsy ny olona fa zay nomeny Filomary Karavalomanana fitenenana atao satria tsy izy rery no miteny tsy izy rery no namory ny olona atao fa nomena sehatra ny distrika tsirairay izay nanatrika atao nomena fitenenana izay tia notenenana teo tenatreny Filomary Karavalomanana ka zay zany ny amin'ny zavatra iny fa de tena le fiainana andavanandro n'lay vahoaka ary indrindrindrindra lay fitadiavana ohatran'ny hoe ny olona zao mamoly jorofo sy lavanilina any amin'ny faritra iny de aiza ho aiza mividiny jorofo sy lavanilina tam'izany sy ny am'izao fotoana zao aiza ho aiza ny lalana tam'izany fotoana zany am'izao fotoana zao ka zany no tenen'ny olona manarak'izay dia nandeha ny tao hoe fanetanana ny Filomary Karavalomanana ny Filomary Karavalomanana ny pomba rehetra zay nanatrika atao zay teneniko hoe nafenipoka ny trano ary atao hoe solotena ihany reo ny amin'ny miandry ny antokotiko Madagasikara amin'ny fifidianana 2023 verina intelo ilay hoe mailo matonga verina intelo le fiteny hoe mailo de efa mahatsapasady zany Filomary Karavalomanana fa misy zavatra tsy manjary eo amin'ny resaka fanatanterahana ilay fifidianana ho filoham-pirenena amin'ny 2023 ka de efa mampitandrina tsara ary efa manome toromarika tsara ny mpikatroka rehetrarehetra amin'ny tiako Madagasikara sy ireo atao hoe mpiara-diana tiako Madagasikara ny RMDM sy ny association samihafa zany mba tena voalohany indrindra aloha izay atao hoe ANDB ny fifidianana zany dia fandrafetana ny lisitra de io zany le mailo voalohany zany ankoatran'le mailo noteneninao intelo teo mety efa amin'ny adolo le mailo de ty ndray zany tonga de hoe ty amin'ny terrain indray zany teny hoe midiny aty fotony de le mailo voalohany zany dia ho an'ny olona tsirairay ny olon-drehetra mihitsy olon-drehetra tsirairay mihitsy zany za faniry izay miaino zao mba andeha ary ameno ilay fisy na taratasy hoentin'ireny atao hoe agent recenseur reny eo amin'ny tokantrano tsirairay ho iaho tsy ny chef de famille rery no mameno an'ilay izy fa ny olona tsirairay ohatra za manambady aman-janaka koa dia zanako anankiray no misoratra amiko ohatrano satria ny hafa efa lasa manambady de tsy izaho rery no mameno taratasy eo fa izaho de ny vadiko de le zanako anankiray tonga taona afaka mifidy no misoratra ao de jerena le fisy fa tsy le karine kely hoetindreo any ko zay moa tena mbola problema koa am'izao fotoana zao satria na ilay fisy izay fenona de misy ny numéro ny karapanondro de misy ny
numéro carnet pokotany tsy hoentindreo am'izao fotoana zao fa carnet kanefa infisiny dia tokony soniavina infisiny rehefa vita soni zany misy ny antetiny soni dia mazava zany fa hoe ato zay menakavy a samy manao soni adoly a izay telo mianaka fa zavatra mitranga am'izao fotoana zao ary tenenina antsika eto a zay le hoe maily voalohany dia tsy misy an'izany fisy zany noentin'ireo olo reo fa carnet tsotra noentiny de soratana dia ny chef de famille fotsiny no raisina fa ngaty fanisanany chef de famille fanisanany olona ao amin'ny trano anankiray ka tonga taona afaka mifidy no atao fa tsy ny chef de famille ka eo zany de efa tenenina hoe zany zavatra zany no tokony ho jerentsika tsirairay avy any atokantrano any ny olona tsirairay zany tokony hanao an'izay ny maily faharoa fahitako azy a dia anjaratsika tsirairay no manentana ny fiarahamonina manodidina hoe efa nanao venao efa nandeha ve nanao an'le fanisany efa tonga tao aminareo ve ka aoka hipetraka lay atao hoe fanetretena satria zava-dehibe ny fifidianana trena amin'ny 2023 io ka tsy hiteny isika hoe asa lany mandeha makaty nasinareo mandeha makaty rehefa tsy hoanina rehefa tsy tokony nareo zay tsy hoany aloha tena mba hipetrahana aloha zay am'izay marina fa tsy asatsika manao recensement ny fifidianana ministry mifidy ny olona tokony fidy fa aloha aloha tokony mba hipetrahana izay atao hoe amposay a fa andeha mihitsy hoany amin'ny fokotany zay misy andreo atao hoe CLRE hiteny hoe le olona ny teneninareo any ka tsy tonga tany aminay tany akory hatram'izao hoe nefa maninona ny trano sasany vita to aminay dinganina na misy zavatra tsy mety hoe chef pokotany ny chef de famille fotsiny no natao fa zay ne mbola misy olona ohatran' zao hoe zany eo anatin'ilay papaikady dafolo entina anitsanana ireo olona zay tsy tiana hifidy satria fantatra fa zany no tetikady ataon'ireo amin'ny fitondrana am'izao fotoana zao ary ny mampalahelo dia misy am'ireo agent recenseur reo tsy mahafantatra akory hoe iza daholo ny ato amin'ity fokotany ity fa dia ohatran'ilay hoe manao corvée miasa manao mission de zay no atao kanefa tsy zany no atao fa ny zavatra tokony atao dia tokony mandavaka isaky ny tokantrano firy ny ato dia mijery de atao le izy ka zany zavatra teneniko zany le mailo faharoa tokony amailo atsika mpikambana amina tiako Madagasikara amin'eo amin'ny resaka fiarahamonina ao manodidina zany hoe vita le mailo voalohany nenao sy ny ao tokantranonao a complet de anjaranao indray mijery indray a ny eo amin'ny manodidina anao a sy ny olona mpiaradia aminao zany ny mailo fahatelo a dia tadio tsara fa mandrafitra ny fokotany a dia ny olona ponina ao aminy de eo indray anao de atao hoe miraty se large ao zay vitenena tena mijery lavidavitra mihitsy nao zany fa tsy ny olona manodidina fa mijery lavidavitra mihitsy hoe tena efa ao dafolo indray ve ny namana rehetra atao amin'ity fokotany ity ato dolo ve ny mpikambana ao anaty lista dolo ve mpikambana rehetra ato amin'ny antoko tafiditra anaty lista ato dafolo ve ny olona na fikambanana mpanohana atsika ato amin'ity fokotany ity ary farany mangataka mihitsy ny ary adiny teny hoe apetrao ho hitapoko hitam-pirenena hoe reto ny anaran'olona tamin'ny fanaovana ny telefaony telisy ity ary taovy petadindrina eto amin'ny fokotany ho hitanay de am'jery eo ny olona hoe ato sa tsy ato rehefa tsy ato de mbola miteny hoe tsy ao zay menakavy na tsy ato zay problema amin'ny matsy de zao ary tety ratin'reto rehefa fantany ny hoe ty fokotany mety aminy ty fokotany tsy mety aminy de misy am'ireo olona ao am'ireo fokotany tsy mety aminy alefany
any amin'ny fokotany hafa ahoana moa zahako eny sonerana ve 3L eny ny fokotaniko de fantatra zao fa hoe ty tsy mety aminay ty député ty raha mosalamy ty fa ty mamme vatatra zao izy menakavy de ho sarahany zay misy no anatin'ny fianakaviana anankiray alefa ifidy ety Anosipatrana misy anatin'ny fianakaviana anankiray alefa ifidy eny amin'ny akazo tao Nosimavelona de teneny samy 4e ihany zahako nga mpaminanka ahafantatra hoe ary mety isy an'le olona tokantranoko anankiray no ifidy ary misy any ranona andeha ifidy ka zany zavatra zany mila jerena ary zay le mailovana tanterak'izay ny tena tokony ho jerena zany hoe miala any amin'ny tsirairay zany ny tokony ho mailo amin'ny fanatanterahana nyty lisitry mifidy tya de aveo mandeha amin'ny ny eo atokantrano de aveo mandeha ny eo amin'ny fiarahamonina de aveo ny eo amin'ny fokotany ray manontolo miaraka amin'ny lisitra zay tokony hipetraka hoe ty lisitry ny mpifidy eto amin'ity fokotany anankiray ty rehefa vita amin'ny fokotany anankiray vitsy eo tsika mijery am'izay zany hoe ao na tsy ao ary mipaikipaiky an'reto de zavatra tsotra efa manao izy am'izao fotoana zao ny teti-dratsy rehetra izay andrebirebena ny vahoaka amin'ty resaka fifidianana ty ka zay ny tokony amailo atsika amin'ny resaka fandrafetana ny listy io zany ary ny zavatra mitrangany am'izao fotoana zao de araky ny teniko tao tsy mitaxe enina lay agent recenseur efa zany zava-dehibe tsy mitaky ny carnet pokotany hoe tena carnet pokotany de voasoratra amin'ny fokotany de tsy misy an'le fisy fa carnet dia mampalahelo any satria zany efa taratry ny paipaika maloto ataon'ireo zany faharoa manarak'izay efa nasorona motsy ao agent agent électoraux tsony ny chef pokotany de nalefa re amy CLRE de le chef pokotany ndray zany mahita an'le hoe CLRE de rehefa hita fa tsy metimety aminy dia toriny any amin'ny seni ndray de avy le seni tsy mety fa io ane ohatran'izao kanefa lay société civile mametraka an'le CLRE fa tsisy hoe miatoko politika mametraka azy satria raha toko politika de tsy ho apetrany mihitsiny tsy ho avelany hipetraka ao mihitsiny dia mamperitreritra ihany hoe zay CLRE metimety am'lay président chef fokotany no mipetraka ao fa ilay CLRE izay napetraky le société civile ka tsy metimety aminy dia esorona dia tsy afaka manara-maso zany ny asan'ireo agent recenseur zay tsy maintsy atao hoe manao tatitra isaky ny ariva ao amin'ny fokotany amin'ny asa vitany satria ny raraky ny information azo zany dia hoe tsy maintsy manao mavita olona reto Antananarivo renivohitra na any am-périphérie de tsy maintsy mavita olona 10 ireo agent recenseur reo ao anatin'ny ray andro dia tsy maintsy mavita 300 ao anatin'ny herinandro ary tsy maintsy mavita 1000 ao anatin'ny ray volana de zay zany le ataondreo ka la raha izany zavatra zany lasa ohatrany corvée izy satria tsy maintsy vita de lasa fay ka zay zavatra zay zany mila ho fantatry ny olona zany zavatra zany hoe mila mailo tanteraka mihitsy antsika amin'ny zavatra mitranga ohatran'izany satria efa anisan'ny manomboka mipaipaikady tsy ampanjara ny resaka refonte izy nefa tady io tsara fa io lisy mpifidianan'io no ANDB amin'ny fifidianana sy ANDB ny hoavin'ny firenena zay ny tamin'iny afatra iny aloha zany le mailo ina dia zay no atsipy akoatran'izay efa nytenen'ny namana teo aloha moa zany dia teneny zay zavatra zay manarak'izay dia ty le resaka logiciel ty mbola tenenina koa mahatoa le logiciel nasiana fanatsarana de ratsy zany tsy mety ary nidikan'izany mola hoe natsaraina de mbola mety azo atsaraina koa nidikan'izany zany le logiciel efa
tsy azo antoka tsony ary logiciel araky ny tenenina moa hoe efa nanaovana tamin'ny fividianana farany tao de araky ny fiteniny tanora hoe logiciel LD le logiciel lany daty ary efa tsy mety tsondra am'izao fivoarany teknôlôjia zao menimenina mory zareo hoe io azo atao ny audit tsy mila zany atao hoe audit zany fa ny zavatra tokony atao dia tokony logiciel zay fanarahany rehetra fa tsy atao tery mata hoe tila izy fefanatsaraanay iza mahita zay nataonareo tao iza mahita zay zavatra efa mipetraka ao fa tokony fanarahana hoe asina ny fikaonandroa ny dia hoe ty logiciel erahana manao lany rehetrretra ve lany mpisetra politika rehetra ve fa tsy atao tery mata ohatran'io ka mampanahy any ty zavatra ty fividianana ty ary io mahatonga ny filomarika Ravalomanana hatramin'ny efa hatramin'ny herintaona satria efa talohatsika ny tamin'ny 2014 tsika no efa tamin'ny 2018 tsika no efa tratra teto tamin'ny fividianana filopirenena sy fividianana solombavambahoaka ary efa tenentsika teto zany hoe tam'izany zay ny tratranareo fa am'ty fotoana ty dia andraso pôly fa tsisy tratranareo tsony fa de efa naovanay andro masom-bokon'olona nareo am'ty zavatra ty ary anay tananay andro manalina ny mpitolona ato amin'ny antokotiako Madagasikara ny amin'ny fanaraha-maso amin'ny fandray fetana an'io liste io sy am'ty resaka logiciel ty logiciel ty ane zay efa nampiasana tam'izany matoy izy nampiasana efa tam'izany de efa mba mivoatra le teknôlôjia de hoe namboarina satria tam'izany nahitana le diplôme de izy am'teny aminareo fa izy namboarinareo dia tsy azo amboarina indray amirenina zany ka eto tsisy mifamitapitaka tsony eto ary de tsisy ho tratranareo tsony eto fa de miantso an'izay hoe zany logiciel zany anisan'ny fitaovana tena enjana be ary tena ilainy zany am'ty fividianana ty mangarahara sy atonga ty fividianana ty weekend rehetra zay valiny eo de zay no mahatonga filomaraka Ravalomanana sy ny mpiaradia miantso ny hoe tsy maintsy ataony ny concertation nationale ary anisan'izany zavatra zany andiniana an'izany zavatra zany mba erahany rehetra eraha mpisehatra ara-politika rehetra misy miaraka amin'ny société civile sy ireo atao hoe mpanara-maso ny fividianana ny fandefijerena zany logiciel mba ho fantany ho any rehetra fa tsy ho atao tery mata hoe tiana tikana tsy tikana de fa izy io de jerena ihany ko ilay atao hoe mpikambana enseignant am'izao fotoana zao izay miteny hoe fidinindreo ary zay enseignant de tsy afaka mihoatra lalana satria lana nametraka andreo lalana nametraka andreo fa le olona fidina moa izy le fividiana nefa nahodina makany am'le hoe ty fidina zay ne le natao tao e ary apetraka amin'ny fanontaniana mba misy autorité morale ve ao amin'ny seny io nisy ane tokony fidina misy olona atao amin'ny atiny hoe mpitondra fivavahana ao anatin'ny société civile nilatsaka tam'izany hoe mba ho mpikambana ao anatin'ny seny izay hoe autorité morale mba anananareo ena maso ianareo membre an'io seny io ena maso zany olona zany fa olo-kafa moa novidia le société civile satria ilay mpitondra fivavahana tao de mety tsy azo anaovana komberaka ama autorité morale de aza fidino fa tsy azo anaovana komberaka dia tsy lany moa lay mpitondra fivavahana fa de olo-kafa tamin'ny société civile no tonga tao ka inona tokoa fa rehefa tonga tao de raha taty avelany aza tena manenjika an'ilay fitondrana hoe tsy mety ny fitondrana zao fotoana zao fa rehefa tonga tao mivadika ny langage fa raha ilay mpitondra fivavahana tao dia mipetraka tsara mihitsy le hoe autorité morale fa tsisy zany zavatra zany ane anisan'ny tatiavina daholo fa tsy nekenareo moa le izy ka de mitady zay ny anaovana an'ilay concertation nationale ijerena zany ary mbola makaka koa dia mbola niany amin'ny seny niany amin'ny HCC koa de mbola ohatran'izay koa de hoe fidina daholo reo nefa nisy nitendrena any atao nisy nitendren'ny filoha-pirenena any atao
de ahoana ny fomba inoko fa andeha am'izay loha ny fifitiananao ka zay mahatonga ny mpanoatra am'izao fotaona zao sy ny mpiaradia aminy sy ireo atao hoe société civile rehetra mitakiny hoe ataovy ilay concertation nationale andinana an'io ary aloha azava ny resaka fa concertation nationale zany a dia tsy iteny mihitsy zay hoe meoseza ny mpanoatra tsy andeha nalabaratena ka hiaraka am'izao gouvernement efa nitsipaky miala izao efa mamono hafa efa manaonao foana ary efa fanalabaraka gauche à droite ary efa manao tsy fanao mihitsy ny sasany azy tsy hanao an'izany zay fa mila ny concertation mba andinihana ny lalàna mifeny fifidianana sy ny rafitra nandraikitra zany fifidianana zany a ny taneviny mpanoatra sy zay le izy zay fa tsy heverina mihitsy ny hoe andeha hitadiny toeranareo zay de hiaraka hitantana andeha hiaraka hitantana de vazavazany ny miara-manontsy eto foana isak'izay mahatsiaro hoe io ndray de hiteninareo avy eo hoe akanareo ne miaraka aminay zafady ny lalàna momba fifidianana sy ny rafitra karakara fifidianana zay no tadiavin'ny ny amin'ny concertation nationale fa tsy resaka hoe sezanareo ao amin'ny fitondrana am'izao zao ka hoe angalatra hoe mitadiny gâteau anareo zay gâteau mangidy io atao inona gâteau makarary io atao inona zay angamba raha ohatra ka hoentina tsotsotra izay resaka mavesa-danja zay Filomarka Ravalomanana tany amin'ny Tomasina zay efa tsy pasoka nefa malala efa voatenin'ireo namako teo aloha izy efa tenenao teo fa zay zany ohatrany hoe anjara briky mba hoetitra ma hoe tsaro ho fantatra amin'ny momban'ny fankalazana faharoapolo taona sy ny redynamisation natao tany Tomasina mifaritra Atsinanana sy Analanjorofo zay fanira na zany aza nefa ny fahamailona nambaran'ny Filomarka Ravalomanana zany de tsika ihany koa mampita an'izay député Rambosalamany amin'ny hoe fahamalona ihany ko eo am'le fihetsiky le fitondram-panjakana zany am'le resaka diversion samihafa ka sao zany mieritreritra ntsika hoe rehefa tratrana diversion samihafa am'le zavatra ataon'le mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao de adinodino le resaka fanoratana anarana sy ny fanaraha-maso fa mila mailo tsara isika mila mailo koa tsika amin'ny serasera rehetra zay ataon'ny mpitondra fanjakana ataon'ny seni mba hahafantarantsika de amin'ny hoe tena mandeha amin'ny laoniny ve tena araky ny lalana tokony hanatanterahana ny ty fanisana tanteraka ny listry mifidy ty ve zao zavatra atao zao mbola fahamelona dolo zany fahamelona ihany koa ny amin'ny olona eny anivon'ny fiarahamonina indrindra isika satria betsaka no mitaraina an'izany tsy atonina le fatapatatra fa avy amin'ny antokotiko Madagasikara indrindra tena mpanohana n'Andriamatoa Marka Ravalomanana ka mila mailo am'izany tsika araka ny teny député Rambosalama teo dondominy ao akaikinao efa nisy nanantona ve ka sao de hoe tratra n'lay na hoe sepotra le sepotra hitantsika moa zany sepotra le tontolo iainina midolo tanety fa sepotry ny vidim-piainana ihany ko de mety ninina tsy ho lalovana na mety ho sepotry ny faneriterena am'le fiainana dia tambazana zavatra kely de mila mailo tsika manoloana zany mila mailo koa itsika manoloana am'ireo teritery maro samihafa mahazo an'ireo mpikatroka eny anivon'ny fototra zay ireny olona reny no hanao ny fanoratana anarana mila mailo isika manomboka ety amin'ny fanoratana ny mpifidy ka hatramin'ny famoahana an'izany amin'ny fomba ofisialy ary nambara ny Filomarka Ravalomanana izy hoe ataovy apetao tsara mihitsiny eny amin'ny birao-mpanjakana zany hoe eny amin'ny trampokin'olona eny amin'ny birao-pokotany eny amin'ireny PP samihafa ireny reo listry mpifidy mba hahafahana manamarina zany ny mpifidy ao anatin'ny fokotany anankiray fahamelona daholo zany rehetrarehetra tiatsika apetraka zany ary zay resantsika zany fa mila mailo ihany koa sika mikasika ity resaka copie fahobena jugement supplétif ity ny firaisamonim-pirenena de efa napetraka zay fahamelona zay de efa nilaza fa manangasanga amina endrika doublon hafa indray ity jugement supplétif ity fa mila mandinika tsara ny rehetra de mampita an'izany afatra zany isika zany satria matomby teny ohatran'izay ny firaisamonim-pirenena zay misy ny
hetsika roy, misy ny vorary ONG zany teneniko zany, misy ny Transparency International Madagascar zay manohatra ny kolikoly dia efa misy zavatra tsikaritra izy ireo any ambadika rehetrarehetra ny député Rambosalama. Ka izay fahamelona zany napetraky ny Filoha Marc Ravalomanana zay mbola resahantsika eto ny hoe mailo dia apitapitaovany amin'ny fiarahamonina rehetra misy atsika zany. Satria ANDB amin'ny fifidianana ho isika ny fanavozana tanteraka ny lisitry mifidy. Ka rehefa tsy ao anatin'ny lisitry sika dia sarotry nona fa afaka hanova zavatra sika. Na de eo ary fanidritsika hoe tsy mila Iany Rajoely sika 2023. Fa isika de manana fandriana lehibe ny ivereniny antokotiko Madagasikara ary anisan'izany Filoha Marc Ravalomanana. Ka petraky sika izay fahamalona zany mba hampanatanteraka zany am'izay etaeta lehibe sy fandritsika ho an'ity Madagasikara ity. De mbola ho resahantsika isan'andro zay député Rambosalama Emilien satria zava-dehibe zany fahamalona zany. Ivadika amina pejy hafa isika satria ity raha ty koa zay daholo izy. Ny fahamailona de misy endriny maro be ny devoara miandry atsika. De mailo zany tsika amina fihetsika ihany koa ataon'ny mpitondra fanjakana am'izao fotoan'izao député Rambosalama. De inona le fahamailona ataontsika? Nandritry ny fotoana natany Tomasina ny antokotiko Madagasikara, ny tarihan'ny Filoha Nasionaly, filoham-panoloana zany antoko zany, nanao fameloma maso ny antoko sy nanao fakalazana ny 20 taona ny antoko, dia nanao hetsika ny TGV Congrès Paritra tany Analanjorofo. Fa nandritra zay fotoana zay ihany koa ny sokafana tsy lera ny Miami mbola tsy vita tao Tomasina. Zany hoe tena tiana aseho mihitsiny zany fa afaka mihetsiketsika tsara izy ireo. Ary tiana aseho mihitsiny zany fa manahirina ny antokotiko Madagasikara ka aleotsika mamorona aktivité na mamorona zavatra hafa mba hanelingelenana ve na ampisehoana fa tsy an'ny tima ihany zay ngely izy nanandrana foana izy menakavo ny tonga zavatra tany. Zao koa zao mbola retsika hoe nde ho ao tsy nananandray amin'ny herinandro manaraka iny tsy fantatsika rovina le programme ao Andrenivohitra Tomasinao anatin'izany Congrès Paritra zany. Fa tena tsapa mihitsy zany hoe manelingelina manahirana an zareo le antokotiko Madagasikara. De miditra tsy lera ho ary miseho ao anatin'le ady-hevitra zay tsokony tsy hidirana ny tompona andraikitra ao anivon'ny gouvernement zay tokony mba hipiripirina amin'ny andraikitra akoatra mahay anivon'ny gouvernementage dia tompona andraikitra ny filaminana lehibe eto Madagasikara ny SEG, sekretera mpanjakana miadidiny gendarmerie-pirenena zay mitazona kaskety roa. Voalohany ama zandary azy aloha corps d'armée, fa faharoa tompona andraikitra eo anivon'ny gouvernement ary tsy mba ministra tsotra fa secrétaire d'état misargé la gendarmerie. De inona no idirany SEG amin'ny Congrès Paritra ny antoko TGV. Zany le ametrahantsika fahamailona satria ny olona tsy tokony ampiseho loko politika zany zao no mampiseho loko politika. De ohatrin'indraindray tsika lay mpanahy député Rambosalama mieritreritra ny tonitranga sy ny fisehoan'ny SEG tony marina fa mety ho ministra koatsy izy any amin'ny faritra Analanjorofo fa azony nataony tsy niditra tamin'ny rarahana antoko mba hametrahana le neutralité politique de l'administration. Fa azony ataony koa tsy mipotra teo mba irassurena ny zandary rehetra eto Madagasikara satria mibaby ny andraikitra zay mifehy ny zandary rehetra eto Madagasikara zany SEG zany. Fa tomana mariny tiany amin'ny hoe tena manao politika izy. Izy moa resaka an'izany tamin'ny fandarina dondresaka fa saingy nitovana izy politika tsy fandripahalemana. Na politika ny fandripahalemana na sécurité io. De kakitsika raha ity zany tena manao politika izy. Satria hetsika politika ny antoko TGV no potrana. De inona ny antony nandraisany fitenenana any anaty Congrès Paritra ny antokony olona. Dikan'izay manana fironana ao anatin'izany antoko zany izy. De mahagaga sy mahavariana daholo lay fomba fanehoan-kevitra ny amin'ny fanonganam-panjakana ny 2002 hay zany. Le message tiany ho pasena ny Andriamatoa Marc Ravalomanana mihitsy raha azotsika tsara ny tiany atongavana amin'izany. Faharoa, tsy ekena ny fakana fahefana tsy amin'ny fomba ara demokratika
zany hoe le karazana fihetsehana samihafa nisy teto Madagasikara ho fiarovana le fitondram-panjakana am'izao fotoana zao nefa tsy tsarony le sega ny amin'ny hoe le fanjakana misy azy mihitsiny no naka fanjakana tsy amin'ny fomba ara-demokratika tamin'ny 2009 sy tamin'ny 2018 élection présidentielle anticipée nge 2018 nisy fifidianana iny fa mbola adevitra ny doublan zany a mbola tokony hitondrana ndraraha eo ambony latabatra zany indrindra ny affaire de 2009 zay tena coup d'état satria fanjakana ara-dalàna nisy fa ninina no nanetsehana vahoaka ary nisy iny ny 26 janvier na lundi noir sy ny 7 février ary mivoaka daholo ny témoignage sy ny vaovao mahakasika an'iny a 7 février iny hatramin'ny intimidation ny Filomark Ravalomanana volana marsa nanodidana ny lapa ny avoloha tena bypass tena ka apetratsika tsara ty adevitra ty député Ramboasalama satria ianao moa anisan'ny tany Tomasina na entsika tamile hoe any ny segy miatrika ny congrès partry ny TGV de katsika fa inona ary ty anisan'ny tompona andraikitra lehibe anao teo anivon'ny tafika malagasy zany hoe avy nitondra an'lay grady teny amin'ny soroka zany misy adidy sy andraikitra lehibe zany misy lalàna amin'ny fean'ny fitandrona amin'ny filaminana zany député Ramboasalama ka everiko fa lina sy te afantatra an'izany toetoetry ny mpitandro ny filaminana zany no vahoaka malagasy indrindra amina fihetsika tahaka ireny de miverina any amin'ny teny Filomark Ravalomanana antsika hoe mailo amin'ny zavatra rehetra zay atao mitondra fanjakana sy ny seny am'izao fotoana zao ia mitongo bakivaky sady marary mamenatra le izy ry faniry satria tena ny tao anatin'ny tao hoe folo alin-da malagasy tao nandritra ny 70 taona dia nahitan'ireny fihetsika mamofady nataon'ny segy reny a dia manongo tena na efa nisotro ronono aza dia manongo tena satria ny andro-toko-piainany tena dia tao anatin'io folo alin-da malagasy io ka re zavatra reny a dia tsy mety raha tsy resahana tsy satria zavatra ohatran'ireny no ataon'ny zandrikely atao rina ohatra sy ho atao référence daholo a amin'ny fiainany manaraka ao zany fiainany manam-boninahitra azy na amin'ny fiainana anatin'ny folo alin-da azy a na amin'ny fiainana olotsotra azy zany fa alohan'ny resahana an'io aloha zany vetivety fotsiny zany a de zao ny atao hoe miaramila dia fitambaran'ny tafika malagasy a sy ny zandary aloha zava zany zay de ho anareo mpanao gazety sy ho an'ny mpanao politika zany rehefa miteny zao a ka raha iten'ny zandary a de tonga de itsy hoe zandary raha iten'ny tafika de ataovy hoe tafika fa zato hoe miaramila fa raha miteny hoe miaramila isika dia miaraka ao zany a ny tafika sy ny zandary zay no raha mijery nareo reny soratra reny de hoe etat-major ny tafika malagasy de ao zany ny bere mena ny bere manga ny bere maitso ny satroka fotsy ho an'ny marin de raha ijery nareo ny zandary a de ny zandary moa de tsy misy afa-tsy ny zandary izy reny ka mila fantatra zany mba tsy hifangaro satria manjary lasa hoe tsy fantatra ny tena izy ko zany rehefa aveo dia barabarain'ny olona fa iverina am'lay resaka segy teo azy zany ny zavatra nitranga tany iny a dia raisina eo amin'ny lafiny segy azy aloha zany a dia aveo raisina eo amin'ny lafiny zandary manamboninahitra generaly azy raha lafiny eo amin'ny segy azy a dia fanitsakitsahana ny lalam-panorenana ireny ataon'ny général Zerily reny zany hoe izy izay tokony amme
ohatra tsara ny amin'ny tsy fampisehoana pabe maso ny firekevitra politika izy indray a no manao an'izany zavatra zany ary ao anaty constitution zany mba le fazoko ela ane faly ny article 39 amin'ny constitution a io jerevo ny fanjakana no miantoka ny tsy fiandaniana ara-politika amin'ny fitondraram-panjakana administration ny foloalinda ny forces armées ny fitsarana ny mpitandro ny filaminana fampianarana ary ny fanabeazana izy no mandamina ny fitondraram-panjakana mba hisoroana amin'ireo asa rehetra fandandanipona sy ny fanodikodonana ny volam-panjakana ho an'ny tombontsoa manokana ny politika eo amban'io any teny frantsay zany hoe mazava be zany fa ilay forces armées izay nga isegy ao anatin'ilay fitantanana raha-mpanjakana dia tsy tokony andany politika hita amin'ny eny amasom-bahoaka ohatran'ireny le akanjo orange ihany ane tsy nanaovany teo hoe fa izy teny joro ny kabary ary kabary politika no nataotao fa tsisy resaka hoe mino afa-tsy kabary momba ny ady amin'ny tsy fandripahalemana fa kabary politika satria rehefa jerenao manodidina rehetra tao de londoha ampisorona ny eo amin'ny antoko TGV tany amin'iny faritra antsinanana sy analanjorofiny no nanotona azy tao taony gouverneur taony solombavam-bahoaka taony loolona de zao ve de tsy ho lazaina hoe kabary politika zao ve de tsy lazaina hoe fitenena ny masom-bahoaka ny fampisehoana ny masom-bahoaka ny firehana politika ka izany zavatra zany dia fa nitsakitsanana taony isegy ny am'ty lalam-panorena ty zay miteny hoe ny fanjakana no miantoka tsy fiandanina politika ho andreo tompon'andraikitra ao amin'ny foloalinda zany hoe manomboka any amin'ny soldat de deuxième classe ka hatrany amin'ny général bekitana dia tsy tokony ampiseho an'izany fiandanina ara-politika eny amasom-bahoaka zany fa tokony hijanona ma neutre azy io tenen'io hoe garantie la neutralité politique des forces armées le état nefa iza le état zaro tsy nahavita an'izany andraikitra zany de mipetraka amin'ny fanontaniana hoe teny efa fanao ty fanjakany ty mihitsiny zany ve ilay fanitsakatsany lampanorenana mba entina ampirorona olona sy entina hitadiavana izay atao hoe hijanonana ao amin'ny fitondrana am'izao fotoan'izao ka eto zany de hoe tena vo hitsakitsaka ny lalam-panorenana ary ny mampalahelo de ny olona tompona andraikitra ambony tokony ame ohatra ireo zandary eo amban'ny fifehezany no mitarika ny zandary andehany amin'ny lala tsy mety mandehany amin'ny lalana mamofady ohatran'lay reny akoho mitarika ny zanany mifantatra fa loza mepitara be ho an'ny akoho zay tsy mahafantatra hoe misy tobila mandeha de taritina ihany zay no ataon'le segy za ny ataon'le segy de ohatrany hoe mitondra an'lay zanak'akoho mahita zavatra tsy fihinana de hoanina de mihinana an'iko lay zanak'akoho lasa mitarika an'lay institution militaire anao tsy fanao ary miverina amy teninao tao miverina mihitsiny zany le teniko hoe le teninao tao hoe marina mihitsiny hoe matahotra mafy de mafy mihitsy izy ny amin'ny zavatra mitranga mety hitranga dia
tonga de efa mandefa bala de melo hoe fanonganam-panjakana tamin'ny 2002 fanonganam-panjakana tamin'ny ny zavatra nataonareo tany aloha tany hoe fanonganam-panjakana taony zany rehetrarehetrany fa ny zavatra nataony tsy hoetreretiny hoe ilay tena fanonganam-panjakana dia tsy fanonganam-panjakana aminy tamin'ny 2009 natongavany ny filoham-pirenena io am'izao fotoan'izao zay arahany izay tompony izay solelany ary mialatsiny fa io le zavatra taony io de lasa miteny le hoe manao excès de zèle de lasa manao tsy fanao farany efa diso lasa lavitra be loatra le fisolelahana na mety lasa lavitra be ilay visée politika dia lasa manao tsy fanao farany ka lasa mamitera mampianadratsy ny olo ohatran'io tsy gaga raha ohatra ka lasa manao tsy zavatra tsy tokony ataony ireo zandary eo ambany fifezany ary lasa manaraka zay fihetsika ataony ny ngaseg zay excès de zèle koa zandary any amin'ny fototra rehetra tena zany amin'ny asany rehetrarehetra ary be adevitra mihitsy ny rehetra momba an'ity zandary ty ano miteny foany any zandary ano miresaka ny amina hoe betsaka ny manao dalo any anatin'izany nisy adevitra n'izany teto na isamizy eo amin'ny fitonana ara de miteny an'izany ary misy mihitsy ny na izy tena nanelo ny teny an'izany izy tena nano teny an'izany tamin'ny adevitra farany teo hoe misy zandary dalo de tsy andiferina zany zavatra zany izy daholo mahatonga zavatra zany satria maninona mieritreritra ny tenany hoe intouchable tsy ho azo sazina satria reny zavatra ataony renany de tena lay tao hoe fotana mafaty faratapony amin'ny foloalinda ary zavatra azo anasasina azy mihitsy nre zavatra mitranga reny diny zany le voalohany efa nisakitsahana ny lalam-panorenina zay ahitana hoe rehefa manitsaka lalam-panorenina ohatran'io moa de iza natao référence de ny référence de mazava ho azy fa ny filoham-pirenena dia miandry isika hoe mahoana mba réaction an'ny filoham-pirenena sa efa voateniteneto de alefa indray aloha le anankiray le enjana be inny am'le familiviliana alohan'olona amin'ny fitenenana sy ny rehetrarehetra ohatran'io dia tenenina indray fa ohatran'izao ndreny nataony segtany iny fa en tant que seg izy de manana droit hiteny ohatran'ireny sy ny rehetrarehetra sady hiteny ndraiky io hoe niteneniny tao ane ka resaka momba ny tsy fandripahalemana iny nadirany tsy resaka fedina tsy fandripahalemana amin'ny resaka congrès sy ny atoko zay teneniny ko aza hoe redynamisation an'ny any misy amila an'izay matsy zay mihitsy ka apetraka zany hoe fanontaniana de manana an'le autorité ve ilay filoham-pirenena manana an'izany ve mahomby deta azy manana an'izany ve tena zany tena lehibe tsy ndrehetrarehetra ary tadio fa tompona andraikitra am'izany filoham-pirenena satria ao anatin'ny constitution ny filoham-pirenena dia chef suprême de forces armées dikan'izany tsy afaka amin'iny ny filoham-pirenena satria izy raha amin'ny gendarme jerena ny filoham-pirenena ny voalohany izy ny faharoa dikan'izany ndray chef suprême izy no segy tsy afaka amin'iny filoham-pirenena andrasantsika hoe ahoany zavatra iny mba hisy réaction ve sa karakory faharoa manarak'izay ny fahitana ny zavatra iny dia eo amin'ny lafiny fitsipy fifehezana resaka ao anatin'ny discipline ao anatin'ny atao hoe statut général de militaire tsy maintsy miteny an'io a satria araky ny teniko teo miaramila tsy mbola nanao faneho-kevitra politika tena masom-bahoaka amin'ny fiainana tamin'ny fiainako miaramila fa dia nahita fa tsy mety zao azy dia tsy niteny masom-bahoaka taoriana nenao sotro ronono zany deputé Rambosalama nanao politika zay mazava be fa zay tam'za nahajoany semgam na tam'za komfia dia tsy nanao an'izany faneho-kevitra politika zany misitsy
ary tsy mbola hoe niaraka tamin'ny Filomary Karavalomanana akona niaraka tamin'ny madame Neny Lalao Ravalomanana tam'izany ka naneriny vady miaramila na naneriny miaramila tsy maintsy ianao faneho-kevitra politika taloha matsy dia nisy ny terenany vady miaramila anao hiditra tamin'ny antoko politika Aremata am'izany fotoana izany dia nisy tatiorina tamin'ny tetezamita nisy ny vady miaramila tonga de fa nisy association miaraka tamin'ny vadiny ny filoham-pirenena filohan'ny tetezamita ny Rajoelina tam'izany ary tamin'ny fitondran'ny Filomary Karavalomanana 2002 à 2009 tsy nisy an'izany association mitsangana ka hoe atao aneho-kevitra politika zany tsy nanao an'izany tsika fa mazava be no anatin'ny statut général ny miaramila zay ho an'ny miaramila militaire de carrière dia sous contrat sy miaramila mpanao service mba voakely ne le statut iny faly zay ao anatin'ny ny article fa 7 de zay miteny hoe io izy io ny hoe exercice des droits civils et politiques. Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Toutefois, l'exercice de certains d'entre eux est, soit interdit, soit restreint dans les conditions fixées par la présente loi. Fatima Befoul. Les militaires ne peuvent pas exprimer leur opinion politique en public à raison de la neutralité politique exigée par l'état de militaire. Zay ihany. Dika mazava be zany io article 5 hoe ny miaramila zay. Aloha zava ny resaka fa ty 96 tia de sady ho an'ny zandary no an'ny tafika malagasy. Fitambarandreo zay mamiaramila azy. Ary akoatran'ty azy de zandary manana sta hafa koa amin'ny mahazandary azy manokana fa ty erahan'ny miaramila sy ny zandary zany. De io te fa mazava io. Ny miaramila ozy de tsy mahazo maneho apahabe maso ny hevitra politika no fa tokony tana zay neutra zay tsy mandany amin'ny atsina aneroa fiandenana politika zay ny takiny miaramila azy. Ny référence tamin'io dia ilay constitution tao no nanaovana an'ty statut général ty. De eto ndray zany de mbola miteny fa io nataon'ny segy io raha amin'ny discipline générale miaramila no tenenina dia io natao hoe indiscipline manifeste. Zany hoe ilay tena tsy fanarahana tsy fifehezana faratapony amin'ny mahazandary azy tokony tsy hanao an'ireny izy ary amin'ny mahazandary azy dia faneho-kevitra politika no nataony. Zay fampianaran-dratsy reo olona rehetra eo amban'ny fifehezany. Zany hoe sady manitsaketaka ny constitution zany ngia segy no tsy manatanteraka ny tsy fifehezana mivoana. Zany zavatra any rehefa mitambatra dia punissable ngia segy. Azo sazina raha ny fitsipiky ny miaramila no arahana zany fitsipifehezana miaramila no arahana. Iza manasazy azy de olo anakiroa manasazy azy dia ny ministre ny défense nationale satria tadio fa ny ministre ny défense nationale no chef hiérarchique ny segy satria ny segy dia rattaché amin'ny ny ministre MDN. Faharoa manarak'izay ny afaka manasazy azy dia ary anatin'ny lalàna anatin'ny lalàna zany dia ny filoham-pirenena zay chef suprême dia de forces armées. Zany hoe ho hitatsika eo zany
raha sa amean'izay sa zay ny MDN sy ny filoham-pirenena zavatra ny zavatra hitranga maty de zao raha sany MDN dia mame atony karazana hoe arrêt de rigueur dia arrêt de rigueur dia mangataka fampitombony makany amin'ny filoham-pirenena dia avy eo filoham-pirenena indray manome dia raha tena mitarina zay hoe ny zandary dia mitana zay hoe tsy fombanany ny atsy na nova tokony mitana zay hoe neutralité zay raha tena samanao an'izay ny filoham-pirenena dia manasazy azy fa raha ohatra samanao an'izay ny filoham-pirenena de mazava ho azy fa efa fananina natao ary nasaina natao io zavatra io loza dia rehefa tsy misy fanantsasiany zay dia manao tahaka zany dafolo ny eto amin'ny fifezana rehetrarehetra ary atao référence-ny hoe izay raha manao maninona zay ny saziana fa raha lehibe anaina anao tsy saziana mahatonga amin'ny tena zany de zao ny am'izao fiainana efa misy lololony isan'andro zao araka ny teniko hoe ny vahoaka malagasy ane isan'andro ka efa ao anatin'ny inquiétude ny vahoaka malagasy ne isan'andro ka efa ao anatin'le angoissy le vahoaka malagasy ane isan'andro fa ao anatin'le incertitude ary io lasa fiainan'ny malagasy andavanandro lasa andavanandro ny malagasy le malagasy ane isan'andro ka efa tena ao anatin'ny tsifitsiny ary tsy afaka am'izany ireo mpitandro filaminandreo satria tadeo fa reo mpitandro filaminandreo koa ne ka miaina eo nivo fiarahamonina ary tadio fa io zavatra ataon'ny mpitandro filaminana io misy tsy mahafaly ny olona koa dia mitaitaina voafina zao nisy polisy municipal vo petandra lahy teto Antananarivo teto teo pasika satria maninona ohatran'ny olona rehetra na mety misy zavatra tsy mety ataony no le asa atao fa dia manatanteraka fahatany baiko fotsiny dia nanan'olona kakay de ohatran'izany ko ireo mpitandro filaminan'ireo ao anatin'izany ka io raha vo tsy mandray andraikitra amin'io ny MDN sy ny filohan'ny republika fanasaziana ingasego io de tadio fa dia ho avy ny rehetrarehetra ary lalakitakosoa satria tadio fa misy amindreo mpitandro filaminana am'izao fotoana zao na miaramila na zandary na polisy de fa so mieritreritra hoe tomba zao fitondrany zao daholo tonga de miteny mahitsy fa efa misy tsy mahavoova zany hoe teren'lay asa dia tsy maintsy mangina lasa manana atao hoe le obligation de réserve tsy mahazo manao fanehoana politika satria am'izao fotoana zao na miteny zavatra kely anankiray fotsiny azy ianao de vavadika politika iny dia mora ipetahan'ny olona anao mora anasazen'ny olona anao de raha vo tsy manao azy zavatra zay tsy manao an'io ny filoham-pirenena io am'izao fotoana sy ny MDN tsy mandray an'izay ndraikitra zay ary atao fantatry ny olona zany dia tadio fa ho avy am'izay fa de ahita ianao manambonahitra ande aneo itenery de lasa ianao mahita vadina zandary na zandary andeha ilahatra ery satria tsy mety tsony ty ahita ianao vadina polisy anao an'izany ko polisy anao tsy de maninona satria polisy tsy ao anatin'lay état de non droit Madagasikara am'izay fa tsy état de droit tsony zay député Rambatsala tsy tantandalana tsony zay de rehefa ny polisy sy ny zandary ny miaramila ny tafika malagasy no manao an'izay de fa inona zavatra hitranga ka io zany de andrasany eo de ahitana hoe tena mba manana an'le autorité marina ve ilay filoham-pirenena io tena manana an'lay autorité marina ve lay ministry ny fiarovam-pirenena io amindreny atao hoe fanitsakitsahana ny lalam-panorenina reny ireny fanitsakitsahana faratapony
ny fitsipifezana miaramila reny zay rahan'ny gendarme sy ny tafika malagasy polisy oa tsy treniny satria ny polisy tsy tafiditra ao fa ny polisy matsy a manana droit manana statut hafa ny polisy a ary ny polisy afaka manangana syndicat fa ny zandary sy ny tafika malagasy a de tsy mahazo miditra ao anatin'izay ny atao hoe syndicat zany ka io zany de averiko indray hoe miandreto zany na rehefa tsy tianareo avoaka ampabe masito satria matahotra hoe so de teneninay tao miara-manonja de mba ataovy any amin'ny toby any a de ny any amin'ny toby misy namanay de ny any mamoaka hoe tena zao aneny nanaovana ny iseko tao hoe zao nanaovany MDN azy tao hoe na zao nanaovany ny filoam-pirenena azy tao fa rehefa tsy hanao an'izay nareo a dia aloha miala raha teo satria ilay autorité anareo amma chef suprême des forces armées sy une autorité ma MDN na hoe autorité hiérarchiquement supérieur tsy misy itsony satria manao zay ataony daholo zany a ny olo mba mififezana rehetrarehetra dia lasa bordel ity fanjakana ty misy faneho-kevitra nataon'ny taleny kabinetra civil ny anivon'ny fiadinan'ny repoblika somary efa elaela kely zay fa zany io mbola ataontsika hoe volana ray teo eo za mahakasika indrindra na hoe fandrikan-dalàna zay raharaha nalaza be moa izy ity zany teo eo resaka gouverneur salama zany de mampatsiahny zava-misy am'izao fotoana zao le izy deputera Mbosalama raha matoa bao miavitra vainala raha nirina nanoratra azy ity raha hitantsika ny daty fa zava-dehibe zay fa tamin'ny fotoana zay nanaovantsika capture d'écran zany no nahazoantsika an'ity fa nio-kevitra nataon'ity ozy izy betsaka tatoato no ny tompona ndraiky mpanjakana miopefy sy manapatra fahefana namerina ny laza ny filoam-pirenena fa tantandalany Madagasikara ka tsy misy amban'ny lalàna mbola patsiaivona ihany koa fa mpiasam-bahoaka avokoa ny tompona ndraikitra eto amin'ny firenena mitaky fanetretena sy fahaiza-miaina zany ary tsy dory ny andraikitra ampindramina antsika kosami ho modely ho antanjanaka izy ity zany a raha possible amin'ny falo karoa ny daty zafady falo mamabe asa kely androany andraso aloha 4 na 5 septembre ozy izy faly tamin'ny raha nafana resaka gouverneur izy ity gouverneur tamin'ny androny voateo voateo misy misy tany melaka tany de misy nilze parsa de gouverneur ilze parsa ozy bongolava moa zany somary tateorina kely zay bongolava de ilze parsa tany de melaka koa loatra mangory de ia directeur de cabinet any melaky de zao le izy averitsika tsara betsaka tatoato betsaka ozy izy ny tompona ndraiky mpanjakana miopefy sy manapatra fahefana 4 septembre 4 septembre no nisoratany dirkaba civil bao miavitra raha nirina zany antia soratra ity namerina ny laza ny filoam-pirenena fa tantandalàna zay le état de droit nresaka teo Madagasikara ka tsy misy ambany lalàna donc izy ao anatin'izany izy filoam-pirenena aloha mbola patsiaivona ihany koa fa mpiasam-bahoaka avokoa ny tompona andraikitra eto amin'ny firenena mitaky fanetretena sy fahaiza-miaina zany ary tsy dory ny andraikitra ampindramina antsika kosami ho modely eo zany zava-dehibe zay tsy dory zay inge misy limite io fahefana eo Antananarivo io hoe izy am 2023 atseo hoe de asandray tsika tsy miresaka nytoyany aloha fa mba mipetrapetra tsara ihany mba mipetrapetra tsara ihany tompoko izao nambara ny savaranonando ny lalam-panorenana mino a fa hainy reto tompona ndraiky mpanjakany reto ny préambule ny constitution vetivety kely vetivety kely aloha anaovanao zay bakaka ihany hoe tsy misy amban'ny lalàna zany veny no ataona directeur ny cabinet civil tsy misy ambon'ny lalàna ny tokony ho fiteny fa tsy misy amban'ny lalàna fa ihany le ambon'ny lalàna manko zany iny zany afaka manitsaka ny lalàna fa tokony teneny hoe amban'ny lalàna daholo ny rehetrrehetra fa tsy misy
tena d'accord mihitsy diso tsipelina iny zany fa azotsika ihany le esprit any ambony lalàna ny teny atongava satria mipase message goavana izy fa ohatran'ireny matsy hoe mamaky message mihitsy ntsika manaky lettre mihitsy fa sao de evereo mamakimaky raha fahatanina mirorole raha fahatany mitovy amindreo zay de zao ny ambarany savaranandro préambule ny constitution io constitution io manko a dia ny savaranandro no mibatany article rehetra ao anatin'ny constitution préambule zany satria ao anatin'le préambule ery ambony ery na le savaranandro amin'ny teny gasy de hoe ny vahoaka malagasy masy mandidy zany hoe le peuple malagasy souverain de virgule de lasa mandeha am'izay le fitanisana mametraka affirmant de mandeha le entitra ny fanapahan-kevitra résolu à promouvoir mandeha daholo zany resy lahatra convaincu mandeha le hoe mahatsapa fa conscient de mandeha ndray koa le hoe resy lahatra convaincu de mandeha ndray koa le mahatsapa ny mazava-dehibe persuadé de mandeha ndray koa le hoe mahatsapa constatant que de mandeha koa le hoe no nitoerana misy ara-politique considérant la situation géopolitique misy an'izany ao de mandeha am'izay le fitanisana maro samihafa de ao koa le hoe mihevitra fa ny fivelaran'ny maizazy sy ny fihavan'ny malagasy zany hoe considérant que l'épanouissement de la personnalité de misy toyany manaraka zany de etsy ambany vao misy an'le hoe déclare de 2 points de mandeha am'izay ny article 1 zany hoe misy lohateny voalohany ny amin'ny fehi-kevitra fototra de mandeha am'izay ny article 1 na ny andiny voalohany mandra-pahatonga aty amin'ny lohateny fito na fahafito dia fepetra tetezamita disposition transitoire et diverse dia andiny fa 720 na article 720 no mamarana azy zay zany le batany le savaranandro am'ty lalam-pandrenana ty député Rambo zany hoe amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy izy ty zay dia manambara le peuple malagasy souverain déclare zay zany io miteny io am'le lalam-pandrena ka misy lalam-pandrena vohitsaka ao andiny fa 7 le neutralité politique de l'administration récent député Rambo teo de ity misy sombony ao anatiny lay savaranandro député Rambo sombony raisikelytsika anatin' ty de hoe akisankelo faly le loatsika mihevitra fa ny fivelaran'ny maizy azy sy ny fihavan'ny malagasy rehetra no fanohitra ilaina ho an'ny fampandrosoana maritra sy mirindra de jerevy tsara virgule ka ny fepetra arahina indrindra dia ka ny fepetra arahina indrindra dia de mandray andray le tsipika voalohany ny fitandrona ny fandriam-pahalemana ny firaisan-kina ary ny adidy amin'ny fitandrona ny firaisam-pirenena eo amin'ny asa fametrahana politika fampandrosoana mifandanja sy mirindra de tsipika faharoa ao anatin'izay hoe ny fepetra arahana zay de misy tsipika faharoa ao de hoe ny fanajana sy ny fiarovana ny fahalalahana sy zofototra de point virgule teboka mampaingo amin'ny teny gasy de misy tsipika fahatelo de hoe ny fananganana fanjakana tandalana état de droit zany izay hahatonga ny mpitondra sy ny entina samy ho voafeny fitsipidalana mitovy eo ambany fanaraha-mason'ny fitsarana mahaleo tena goavambe zany de tsipika fahaefatra de hoe ny famongorana ny tsy fahamarinana virgule ny kolikoly virgule ny tsy fitoviana sy ny fanavakavana amin'ny endrindretra de misy tsipika maromaro zava-dehibe ny nandraisantsika an'izany hoe mihevitra fa ny fivelaran'ny maizazy sy ny fihavan'ny malagasy rehetra ho fanohitra fitandrona firaisam-pirenena eo amin'ny asa fametrahana politika fampandrosoana atao ambony hoe fampandrosoana maritra sy mirindra ka ny fepetra arahina indrindra dia de misy tsipika fampandrosoana maritra sy mirindra ka ny fepetra arahana indrindra dia zany hoe mametraka priorisation amindreo fepetra reo zany ary reo zany tena tsy maintsy tanterana ary atao balisme fiainana ray amanontolo zay de leo am'le fahatelo zany ny tena ny tsakitsahany ty segy ty
anatin'le préambule io zany ny tena hoe tsy nirara iny zany fa de tena nitsahny tanteraka mihitsiny de ilay hoe ny fanjakana tandalana fananganana fanjakana tandalana izay atonga ny mpitondro izy mpitondro sy ny entina isika samy ho voafehan'ny fitsipidalana mitovy zay eo ambaniny fanaraha-maso ny fitsarana maleo tena zay zany no tokony hojerena zavatray ary io ny verenako hoe ny lehibehany dia ny ministry ny fiarovam-pirenena sy ny filoham-pirenena de ito ny fanatanterahana ny zavatra io hoe samy voafehan'ny fitsipidalana mitovy isika samy voafehan'ny fitsipifehezana mitovy isika de ito ary tsika dia manangana an'zany hoe fanjakana tandalana zany de tsy tandalana de inona no mesura ho raisina amy zavatra io satria lasa mauvais exemple lasa ohatra ratsy ho an'ny eo olona ambany fifehezana ire zavatra eny zay de nenina fa tsy mahazo manevitra politika eny akalamanjana sy ndretrarehetra eny kanefa enao lehibehany aza manao ohatran'iny mitaribaty vilambavany zany ny seky am'izao fotoana zao de zay mifandehany raha ny tena marina zany a de hoe ny fahefana eo ampelatana mpitondra am'izao fotoana zao sy ny zavatra rehetra zay ataony dia voafehany ty taratasy ty daholo ity no amboniny fahefana sy ny zavatra rehetra ataon'izy ireo na iny lalàna 96 zay statut général ny militaire iny aza dia mbola ao anatin'iny fehezony tony lalam-pandrenany ty de ity zany efa tsy niaviny ty lalam-pandrenany ty député Rambo zany hoe lalam-panorenana dia efa tsy rara izy atao hoe ty ny tena reniny lalàna rehetrarehetra zay atao io tsy padolaka an-tany izy zany tsy tsipaka ny reniny izy zany de avy eo ny lalàna manambonahatra ambony azy zay feheziny 96 sy lalàna fanampiny 98 nisy nahitsy tao dia vao maika tsy ny rara iny ny dikan'izany dia raha amin'ny mamiara-mila azy amy maha-gendarme azy zany maha-gendarme azy dia atao hoe mahazo ale fanasaziana faratapony izy zay indrindra zay akoatra ny fanitsahana lalam-pandroena nataon'le mpitondra mahazo ale fanasaziana taratapony faratapony izy zany fanasaziana faratapony zany le vita fa tsy mety dia mandehatra any amin'nitsy hoe any am'ilay atao hoe conseil d'enquête zany conseil d'enquête zany efa tratran'zany ianao de tokony orooro satria ny fanasaziana am'zany dia na ho voatazona ho zandary ianao na voatazona ho tafika ianao na alefa mody zany le fanasaziana faratapony raha any amin'ny atao hoe any am'ny firenena mandroso manoatran'izao za aloha mbola tsy nahita hoe tany amin'ny tafika amerikana na tafika frantsay na tafika any hoe nanoatran'izao ny renyvory tany amy congrès ny démocrate na ny républicaine na tany amin'ny en marche na socialiste na tany amin'ny fa tonga de fa vita fa aty am'lay itsika ty amin'ny atao hoe firenena andalam-pandrosoana firenena tsy afaka firenena tsy mandala an'izany hoe démocratie zany firenena tsy mahafantatra an'izany atao hoe état de droit zany firenena tsy mahafantatra ny hoe inona marina tena atao hoe fampandrosoana amin'ny firenena zany no trany hoe manitsakitsaka ny zavatra ohatran'izao ka averiko indray zany ataoko zao fa entina anitsiana ary ametrahana ny natao hoe ny forces armées amy toerana misy azy sy ny polisy pirenena dia rasa mandray andraikitra ny am'izao ny le lehibe ny filoham-pirenena sy ny amitenina de mino fa tena andeha am'izay izy ary tena ao anaty hoe état de droit Madagasikara ary tena manatanteraka an'io constitution io fa rehefa tsy hanao an'izay dia resabe fotsiny io ary de lasa hitatry zay ohatrany sy mamsiko io satria mahitan'io ny olona dia anao daholo reny zandry kely rehetrarehetra reny ary tadidio rehefa be de be
no manamboninahitra sy miaramila tsotra am'izao fotoana zao na manamboninahitra lefitra nefa kivy am'le fiainana satria ilay toerana misy ny sasany dia na tsy arakaraky ny fahaizany sy ny atao hoe ny expérience tsy itsony a fa lasa fampiakamakama sizy dia manana misy an'izay lololono zay ka mahita an'io sa zany de sura mihitsy nafa tsy maintsy anao ty efa araky ny fitenidralaza hoe le temps est donné de fa lasa hoe lasa zao de fa mandeha izy manao ny zavatra exemple vient d'en haut zay indrindra matsy de eo zany tsika miandry an'izay fa izy ty moa zany efa nambarantsika foana hoe ity modiboky kelikely zany fa ny atao hoe repoblika dia misy lalam-panorenana amin'ny fe ka raha ohatra zany ty le fanjakana mieritreritra hoe efa tsy miteny tony tsy izy ty efa tokony misy fanambarana pahabe maso zany satria lasa manao zay tiany ataony ny filoham-pirenena tsy manaja an'le lalàna hatramin'ny fametrahana gouverneur hatramin'le neutralité politique de l'administration zay miainga hatramin'ny tranom fitsarana ary moa lokony orange filoham-pirenena efa tsy menatra tsony manao orange etsero lalàna solombavy-moaka sasany de manao autorisation de transport ho an'ny tenany ihany ny DRS ny aloatra mangoro de mampiasa ny anarany filoham-pirenena satria efa samy mampiatra fahefana daholo any am'izay tandrivo kely azy ndraitrrehetra ny député samy député any Atsimonosy de mifandramatra ndray mpiampanga hoe dahalo ndray miteny tsy zany fa mpiary vahoaka ny gouverneur devitra be zay miady amin'ny préfet ny gouverneur sasany miady any solombavy-moaka de PM mampiavana pahabe maso ny be ny tanàna sy ny solombavy-moaka tany avaratry ny nosy mifandramatra de milaza fa tetika asa namboariny tsisy nataony taty nandritry ny fotoana zay nisy inisiady sy ny rehetrarehetrarehetra zay ny tantanany anjany andraiky mpanjakana sy mifanondrana tsokosoko zany efa tsy ferana tsony tena tsisy asony tsony zany lay maha Madagasikara sy maha repoblika zany le lalam-panorenana mihitsy ny efa voahososy hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany zay zany le izy ny aminy hoe raha mbola mahatsiary teny eto fa misy vato nasondrotsy ny tany mba mijoro ihany re tompoko fa ho an'ny taranaka nge ny anaovana an'izao fandarana zao sy anairana ny aminy hoe tena efa tsy izy tsony ny zava-misy eto Madagasikara efa ho herinandro andray herinandro ty raharaha mikasika ny solombavambaoka raha ity tany Ambatondrazaka izy raha teo tsy miteny tsy mivolana zay koa misy fomba fitenena zay manaiky matoa tsy miteny inona ny fampiaran-dalàna zany manoloana an'ireny betsaka isanandro sanandro zava-misy eto Madagasikara de anjarany rehetra ny tonga saina fa ny tsika moa manao ny devoir tsika eo anatrehan'ny vahoaka député Rambosalama Emilien fa manovana tsetsatsetsatsyatra ihany araka ny vaovao tany Analanjorofo de tany daholo nge le vice président ny Sénat tany le vice président ny Assemblée nationale tany misy solombavambaoka anankiroa voafidy teo amin'le toerany ny gouverneur moa de niasa mafy mihitsiny zay tsy ao anatin'ny rafitra zay ASVM teo aloha de tsorina am'zany tany daholo rehefa misy namana avany loatra mangoro raha manana andraikitra amina ministère ankiray tonga tany hatramin'ny talena kabinetra nanetsika ny rehetrarehetra fa mbola reny ny olona azonareo efa tonga saina io vahoaka malagasy io hatramin'ny seky tonga tao fa tonga saina misy olona anankiray koa fantatra va manoro tonga tany fa reny ny olona azonareo reny fa so ihany aloha fa nisy le fiodikodonany araky ny tanàna ny ainga taty amin'ny sel izy zay de nahazo tany amin'ny bazary angambany de tonga tany amin'ny katolika tary amin'ny salle de vraterie fa fihetsiketsehany le talen kabinetra ministère mponina no nahabaitsaka an'le olona raha tsy zany angamba somary sasahirina teo ihany izy menakavy satria ninona ny antony matahotra an'le tim de afaka mamory olona manao carnaval fa raha mba isika koa nahazo alalana teo député koa zany fa maninona moa tsika tsy afaka hoe mitsena amin'ny filomary carnaval manana eny amin'ny aéroport hoe makeny amin'ny toerana maninona tsy afaka amin'ny tany zotra de io ohatra ray nisy magazay vaky ve tompoko tao Tomasina zao vita fa niokevitry ny atokotiky Madagasikara nisy olona naratra ve tao misy tuk-tuk rava fitaratra ve na tomobile anankiray rava fitaratra ve tsisy an'izany tao fa ampilaminana tsara satria voataizany zany mpiatriky ny atokotiky Madagasikara ka inona ny tokony atahoranareo amin'ny faneho-kevitra ataony atokotiky Madagasikara fa ianareo de tonga tany daholo ny olona rehetrarehetra fa mbola savolaina vao nahazo an'ireny olona tonga tao reny
mbola adevitra ary mbola mifandrindra tao daholo koa ny rehetra ny be ny tanàna mamelo ny sasany any amin'ny corridor sy ny rehetrarehetra any tany amin'ilay analanjoro resahantsika io fa tsy ny corridor atsika na le mpitarika an'le bureau départemental raha tsy hitanao misongadina zany nefa tonga tao le avy any amin'le le district amin'le faritra efa mba tonga vasaina ihany satria efa mahafantatra ny alehany amin'izay io vahoaka malagasy io mahafantatra ny ataony amin'izay de any de lasa mandika lalàna ao anatiny tokony olona tokony ampisehoatra lehibe fa tsy miteny ao anatrehany lalam-panorenana ny fahefanareo de averiko le teny deputeram-bo teo hoe akoatrin'le hoe efa mivize lavitra be akoatrin'le hoe efa misolelaka ve fa tratra n'le goude pouvoir le tsiro-pahefana koa de lasa adinony fa misy lalàna mife azy de ny lalam-panorenana sy ny lalàna lehibe mifehan'ny andraiki mpanjakana non ny andraikitra miaramila azy de mba maka ohatra ihany satria ny fironana politika efa nanova sy nanimba ny tantara teto fa raha miteny ary efa nganam-panjakana 2009 sy ny sisa fifidianana no nitranga ary efa nisohatra lehibe teto nitranga 2002 nitranga 2009 de anjaranao mba mitadito hoe ndao mba anadio ohatran'izany keny ataon'ny administrateur civil mitabatabitsika manohatra sika hoe tsy tokony iseho amina fanamparana politika sy fironana ny administrateur civil satria mila mametraka n'ilay hoe tsy fiandaliana mitentsika amin'ny raha-pitsarana tsy tokony isiny zany eny etreneny voafanabeaza ka manahoana nahoana tsy azo resahana an'izany ny miaramila amin'ny anarany zandary na nitafika za aloha député Rambo piasonam reo raha emandreny rehetra segy rehetra mba fatapatatro ihany ohatra général Sambievina ohatra général Bourgeon Paul asa Rabotoarson piasonam hoa reo raha emandreny be atsika rehetra rehetra eny raha velomanana Claude asa segy paza tsy mbola nahita hoe niarika fivirin'ny atoko politika ka io fa niarika fivirin'ny ASVM niarika fivirin'ny TIM niarika fivirin'ny Arema niarika fivirin'ny NDD segy samy hafa mifandimby teo ohatra mbola sy nahita aloha tsy haiko na efa nisy tam'izany fa zany tsy natadidy ny segy dia raha ohatra hoe tena jerena akaiky zany de rohatra akaiky ipaza mbola tsy nahita ny paza ianao deuxième promotion zany tsy nahita ny général Paz ianao naneo hevitra eny amasom-bahoaka ohatran'ireny fa de tena mijanona ma zandary azy de zay ny segy teo aloha nandimby azy misy généraly Rafalmanina moa de iny izy roa lahy mifanarakaraka teo fa nisy généraly anankiray teo alohany zay promotionnaire ny général Rafalmanana nandimby any Paza tsy nisy an'izany hoe nandeha nanao hevitra sy indretrehitra zany fa ity entin'ilay teo hoe ex-2L sy manana hoe visé hafahafa mihitsiny de lasa manao ny tsy fanao avy eo de lasa mamofaty ny zavatra teny lasa mampianadratsy ny olona ka araky ny teniko tao rehefa tena mipetraka lay atao hoe fitiavana n'lay lasa manao le culte de personnalité zany le mpitondra rehetrarehetra am'izao fotoana zao de hoe zako ty maty mipetraka tao le hoe maty visy ny rehetrarehetra de lasa manao tsy fanao farany lasa mivoana am'lay lalàna tokony arahana ny farany dia io dia mampalelo amin'izy de reny zavatra eny any hitan'ny olona ny reny zavatra eny ary hitan'ny mpiara-nombonatoko amitsika hitan'ireo maso vorotra rehetra reo de hoe izany ny généraly amy tafika malagasy généraly amin'ny gendarmerie pirenena ary ny tena mampime amin'izy de zao zany tsy afenina zany fa raha anisan'ny généraux eto amitsika dia mampiteny mona mampiteny ny olona mihitsy ny satria tsy arakaraky ilay isa izy ny zandary na miaramila na polisy fezana no isan'ny généraux fa efa hitovitovy amin'ny
komandy isaky mivondrona nisan'ny généraux am'izao kanefa zavatra ohatran'ireny dia mampiseho fa lay généraux zany a satria reny tady tsara fa cordon bleu reny a 4 étoiles dia généraux ohatrany hoe mabe isa fotsiny zany fa le qualité ma hoe izy rery no 4 étoiles ao amin'io a tena mame ohatra ratsy a ary atao hoe manala-baraka n'lay zandaro mba fifezany amin'ny resaka fanarana fifezana eny ary député colonel Rambo zay raha teo mamarina fandarantsika mbola maro be zavatra tiantsika horesahana maro be vaovao samihafa zay mparitaka eto sy eroa kanefa mo fotoana koa manapetra ny adidy amanandraikitra ny fandaminana ny programma na ny fandaram-potoana eto anivon'ny MBS sy ny radio Mada dia mbola tsy azotsika ferana zany satria efa misy ny fandrindrana melo izany fa de manome fotoana antsika indray ho an'ny rapitso solombamoaka sy adevitra afandray ny ara-dalana amitsika eo ao anatin'izany fa de vita aloha ny atreo député Rambo dia manaraka indray ia dia misaotra faniry tamin'ny fiarahanandreo ary misaotranareo technicianna mandefa izao fandaran'izao amin'ny zotra sosialy sy amin'ny zotra tsiratsira sy ny amin'ny radio Mada sy MBS dia ny afatra farany dia le afatra napetraky ny filomarika Ravalomanina vao tsika eto amin'ny boribory tamin'ny faefana indray ty zany aoka natatera aoka nanazay atao hoe famailona zay amin'ny fanaovana zay zao refonte liste électoral zao de manomboka any amintsika isa tokantrano zany manode avy eo amitoany amin'ny fiarahamonina dia mitoy amin'ny fokotany dia mitoy amin'ny fanaraha-maso zany zavatra zany sao araky le fitenenina hoe ny olona efa maty mbola voasoratra indray ary ny olona velona tokony soratra tsy misoratra ao na olona efa migadra mandra-pahafaty ary de mbola voasoratra ao dia ny olona tsy manana zany atao hoe casier judiciaire madio zany tsy ho voasoratra ka adidy goavana de goavana miandratsika am'zany zavatra zany satria tadio tsara ho fa kiondalana lehibe ho an'ny fiainan'ny Madagasikara ny amin'ny 2023 dia ny fifidianana filoham-pirenena ho atao manina ny kiondalina satria marary loatra amin'ny malagasy am'izao fotoana zao marary amin'ny lafiny rehetra mihitsiny hatrany atapindoka hatrany apaladi hatrany naty akanjo rehetrarehetrany marary hatrany naty posy rehetrarehetrany marary ka dia mba tsy iverenana zany fararena zany tsony de apetraka amintsika rehetrarehetra ny fandraisana andraikitra sy ny fandraisana didy manomboka amin'ny tena sy eo amin'ny fiarahamonina sy ny amin'ny manodidina dia manao veloma antsika rehetrarehetra ary sitrapon'Andriamanitra dia amin'ny herinanao toy indray no tonga manao ny fandarana eto ny tenanay ny colonel Rambo amin'ny resaka miara-manonja veloma tompoko de velom-pakasitrahantsika ho an'ireny arabe mananjara ho an'ny teknisianina rehetra ho anao zay mpanaraka ny fandarana isa tokantrano na tany amin'ny toerana zay nandraisantsika ty fandarana ity mbola be no sisy satria de eto foana itsika anatin'izany fandarana zany de misaotra ihany koa tsika ny solombamoaka Madagasikara voafidy teto amin'ny boribory tamin'ny faefatra colonel Rambo Salama Emilien di colonel Rambo zay niara-dalana tamintsika tamin'izao maraina izao ary dia manome fotoana indray ho anao ho an'ny rapitso tomplasy tompoko vavy misaotra tompoko ry olom-pirenena nde isika andray andraikitra dian'izao ho avy isan-tokantrano ny agent recenseur anadiady marina antsika rehetra izay feno taona ary anome taratasy manamarina fa vao isa tokoa isika afaka manamarina izany rehefa mivoaka ny lisitry mpifidy any amin'ny bureau-ny fokotany misy anao olom-pirenena ao olom-pirenena anao olom-pirenena isika dia ary andray andraikitra lisy mpividianana marina sy madio no tanjona